miaka mamonjy izany satria mitombo miamaro miabetsaka isika no lina ary tsy miala eo potitry ny radio ava tonga zany hoe leo anomboana zany fandarana miaka manonjy izany. Miaka manonjy izay mezaka hatrany hoe mampafantatra sy mampita amintsika ny vaovao tokony ho fantatra sy ny amin'ny tokony fandraisana ndraikitra isatsokajiny avy satria raha isan'andro isika dia maheno foana azo atao hoe vaovao mafana idirantsika moa ny amin'izay rehefa eo fa ny amin'ny hoe fivorian'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny mirin'olona atoato no andeha ampitsivina kely satria dia tena miankina betsaka tokoa izy io amin'ny aim-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany moa efa nidresahany namana solombavim-bahoaka izay tsara toerana ny miresaka an'izany teto no maliny hoe ny zavatra tokony ilay forme anatrihan'ny voakany malagasy na ny hoe ireo solombavim-bahoaka an'izany fivoriana ara-potoana voalohany zany na dia efa betsaka azy ireo solombavim-bahoaka resy lahatra ny amin'ny hoe tsy mety raha ohatra ka ty afampitandavitra ity no ifanetrehana satria tsy afaka ny valapitra na hoe tsy afaka ny anatanteraka izay asa amin'ny solombavim-bahoaka izay eo ihany koa hoe isika malagasy izay azo atao hoe linany amin'izany satria tena enkina fiainantsika mihitsy izy aby satria ao ny anapahana ny tedi-na mitantana ny andraram-pirenena be akoatran'ny hoe dossier efa lazaina teto amin'ny hoe fizakana ny zoma malagasy efa nitondranamana Fidèle Razava-Pirenena teto Fanamarina izy io ny amin'ny hoe tsy mbola mizaka ny zom-pirenena malagasy azy izy ireo ny sasatsasany dia efa hitantsika tsara ny hoe karazana fanaparam-pahefana noho ny fananam-bola na ny hoe fanaovana antso-jaina voaka malagasy dia tsara ny eto Antananarivo raha ny eto Antananarivo ireny vohatra raha ny trano mijoalajoala sy ny tsara tary indrindra eto Antananarivo dia tsy misy ana malagasy na iray azy fa karana ny akabetsahana hitantsika tadim-bahoaka soavim-boasandro betsaka eto amin'ny faritra ny vohatra izany maika moa fa ny any amin'ny sisiny any noho ny resahana izy io dia lasa betsaka isika ny mahasamy teny ary mampafantatra ihany koa ny hoe aty aminay koa nge mba misy ohatran'izao aty aminay koa nge ka misy teratany vahiny manao zavatra ohatran'izao amin'ilay mpiray-tandrazana aty aminay be dia be raha ny azo atao hoe fitarena azo ekipa miaka manonjy fa ny mampalelao anatiny moa zany dia hoe isika tompo-tandrazana isika tompo-tany mihitsy no azo atao hoe mizaka antserinay na ary miaina ao anatin'ny fahoriana lalina satria ny seha-piarina rehetra izay mbola efa nitondran'ny namana fanazavana teto ihany koa dia saika izy ireo daholo no monopoliser an'izany izy ireo daholo no misehatra amin'izany ny anao zany se efa any amin'ilay ambokambony raha ohatra ka varoana dia efa apango sisa ny hoanao ao anatin' izany seha-piarina izany satria ny akabetsahany ny azo atao hoe ngeza indrindra amin'izay seha-piarina izay dia efa izy daholo ny manao azy ka raha misy aza fahefan'ilay gasy azo atao hoe nianatra na hoe nandalina momba an'izany seha-piarina izany dia tsy maintsy misy sakatsakana na amin'ny alalana hetry na amin'ny alalana zavatra marobe endrika azo atao hoe sakatsakana marobe mahazo an'ilay teratany malagasy satria noho ninona satria nohon'ilay hoe fanjakana dia lasa manerina moa ilay miresaka azy lasa isika no mangatakatiny lasa isika no anao imisy isan'andro reto lasa isika indray no manofo na isika indray no mindrana amin'ireny teratany vahiny ireny tsy sanatry ny vava manentana tsy ho tia teratany vahiny satria tsy izy rehetra no manao an'izany fa izay nahazo ranondrano na le nahazo fahefana ao anatin'ny fitanandram-pirenena ka manerana mieritreritra azy nefa ny isika malagasy anisan'ny nampetsi-pony tena no maly nahita mpiaramonina amin'ny tena andeha hifindra trano fa dia juste vilansy viliany sisa no ety ny findra azavay kely satria ny antony tsy nalofa atrano izy noho ny hoe fahasairana nateraky ny areti-mosy ity tsy voalohany lofa atrano lasa nandray décision tsy fitiny
atao kidina koa satria maty tokoa le olona mampanofa trano dia io efa tsy voalohanao mpanofa trano tsy mandray fepetra izy hoe aleo mafo fa zay satria le vola sy voalo dia lasa le entana ao an-trano no natao antoka any amin'le tompo-trano hoe ity no valeo ambona mitovy amin'ilay ofa-trano mifanaiky amin'le valeo zany dia iny no efana an'izay ofa-trano zay mba hevitra antsika amin'izany dia akafaliana mihitsy koa no andraisan'ny mpivarotra mpijiroka azy aveo le entana hitantsika eo amin'ny akoma kely santsety betsaka moa nampanao gazety nanaty ato dia tena dia miantso anay vidin'entany dia tonga tompony zavatra ohatr'izany zany ilatsika eto amin'ny fiarahamonina akoatrany tsy tamaso zany akoatrany elekela transony any anatin'ny réseaux sociaux hoe misy zavatra mity zavatra efa niasa mampalahelo ange zany tena tsy tretiny nge zavatra ohatr'izany ka tsika izay ny hoe ny karana ny vahiny no tena manakara indrindra ary tsy tahotra tsy enatra ary any andafindrika any ny hoe misy malagasy anisany 5 voalohany manakara ny eto tany fa rehefa tena atika dinao ka ilay izy ny fahatsoraly tsy misy gasy zany na iray azy ary ao anatiny na ny fitondram-panjakana za tsy tafita zany anisany manakara ny eto amin'ny taniny zany ny orinasam-panjakana zay hitantsika eto mba manahoana moa rehefa miprivatizena satria tsy voatantanitsika intsony izany rehetrarehetra zany voaingana nampatsivina antsika ny hoe télécom orinasa malagasy fa iza zao no mitantana azy karana ny jirama io no ansisa mba fananam-panjakana fananandra malagasy fa hitatsika tsara ihany koa vaovao ny hoe ny mampanofa groupe io anke ary politika maloto mihitsy mahatonga le délestage amin'izay manofa groupe any amin'ny karana izany zany ny endrika ifampitondrany eto izany no endrika ifampitaizany eto ny hoe enao dia ezahana mihitsy ny ampahantra anao fa kosa mba hisondrotany reto mpanjanaka amin'ny endrika mivantana mihitsy fa tsy akolaka intsony satria efa miary ary ohatra ny tafika andrefa tanàna ohatra ny vaiakandrina sady marary moa izy mahamenatra marary satria anao le arena tsy tafiny ao mahamenatra satria ianao mba gasy azy atao hoe mba nomena fahalalana ihany ary nomena fahafahana tamin'ny alala ny tolona izay nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny 1947 fa saingy zava-misy dia miverina amin'izay fanjanahana ara-tsaina noho ny tsikombakomba ao anatin'ny fitantanana raha-pirenena izay raha andresana teto azo atao hoe mbola fitantanana ihany koa ty resahako ty satria ilay fanapahan-kevitra ny hoe rehefa inona ny zavatra tenenina dia tsy maintsy tanterahana fa rehefa inona zavatra tenenina dia mbola misy ihany ny azo atao hoe ka mbola cas impérieux io ka mbola misy an'izao io nefa ny eritrereto tsara hoe ny mizaka ny zavatra tsy fahatanterahana na tsy fahatomombanana na ny hoe fitavozavozana ozy ny namana sasany dia iza no mizaka azy isika 9 tapitrisa dia mba eritreretontsika tsara ny hoe cargo vao nomaly navoaka ny ainao manjery anankiray navoaka ny vaovao mihitsy ny hoe taitra ny olona teny ivato teny izay olona tonga teny hoe fa ino reto tomobile maro be eto amin'ny serana mpiara-manidina ino reto olona toatra amin'ny tangorongorona miandro zavatra dia hoe mety hisy volona hititra indray ve kanjo inona cargo le niditra zay keny zany fa ny tao anatiny dia nisy mpandeha ary azo antsary voafilme nisy religieux gasy vahiny nisy teratany malagasy nisy teratany vahiny ny fanazavana noentina moa dia ny hoe ilay équipage airmady avy nanaty zany le avion tany amin'ny nosy firenena africaine tatsy fa nanamarina kosa nefa ny mpanao gazety ny hoe nisy mpandeha tsotra tao ary na ny fomba namoahana azy tao azy ny nampime tamin'le izy ary nampalelo tamin'le izy moa tena marina fa tsy hoe mampime fitenyjatovy ilazana tsy fetezana iny ny nampalelo tao anatiny dia rehefa hita fa nisy amboaravarany teo ivelany teo satria niezaka ny nanamarina mpanao gazety tena voaka miafina tany amin'ny
ny fivoana na ny fidirana izany mpandeha zany sy ny entany. Nisy mihitsy tompony andraikitra na hôtely ary ny loharanom-bavao ihany zay navoaka ny anao manjery-omaly zany a. Nisy mihitsy fiarana tompona hôtely mpampihiboka na mpandray andreny teratany vahiny na malagasy reny hoe tonga avy any ivelany reny manao le mise en quarantaine. Ny tsena zany mpandeha zany noho izany efa prévu mihitsy fa ho avy ireo mpandeha ireo. Efa fantatra melohan'ny fotoana fa ho avy ireo. Ka zay le manahirana zay le tineko teo hoe rehefa inona le fanapahan-kevitra no tanterahana, rehefa inona le fanapahan-kevitra no atao hoe fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana, rehefa inona satria mana be ny any. Ary mampatahotra raha izany no hoe iainana sy fampitondrana amin'ity tany sy ny firenena ity. Ny hoe teny nomena androany mbola misy mandiky ary ity no tiako matsipihana. Raha ohatra ka iny teny ny filoham-pirenena, iza zany ny tompony andraikitra afaka nandiky azy? Satria zava-tozo zany a. Raha hoe tena filoham-pirenena dia misy tompony andraikitra afaka monsieur permettre hoe tsy mety amiko zany fa tsy maintsy miditra reto passager reto. Ary ka inona ndraiky koa ka impérieux ndraiky koa sa ka inona? Ny mampalelo ao anatiny mahitahita avany an-dafy afaka mandeha avion, tafiditra soamantsara eto an-tanindrazana ary afaka mivoaka soamantsara koa amin'izay tiany aleha. Fa ny eto an-tanindrazana ile gasy mampalelo eto. Na andeha ho any an-tsena izy hivalitra vokatra zay mba vokatra eo amin'ny taniny tsy afaka manao an'izany. Na misy faty aza ka mba te hilevana any amin'ny tanindrazana tsy afaka manao an'izany ary ainga ampiasa mihitsy ny mpitandro filaminana. Ary mafy be izy amin'izay fotoan'izay. Fa aizinareo zany tamin'dona, aizinareo maly, taizinareo maly tamin'ray sasany. Taiza ny fandraisana andraikinareo tamin'ireny, ary taiza ny fanontaniana mba napetraka reo mpitandro filaminana zatra manangetsy vahoaka malagasy io. Aoka tadiditsika tsara fa zanaka malagasy isika, mbola anatin'ny fiarahamonina malagasy isika, fa tsy hoe ianareo noho ny fiarovana n'ilay voninahitra sy fiarovana n'ilay fahefana dia tsy mahatsiaro tsony an'izany atao hoe mahagasy zany. Ary le kolotsaina mahagasy mihitsy manomboka very satria maninona na ny teniny aza atao hoe tompony andraikitra voalohany izay eritreretina ary faritana mihitsy hoe ray aman-dreny, ny atao hoe filoham-pirenena zany ray aman-dreny. Fa rehefa miteny io dia tsy to-teny raha ohatra ozy ahako ka tsy avany aminy na ame an'le baiko hoe mahazo miditra ndraiky koa ny reny passager clandestin zany filaza azy raha ohatra ka tsy officiel ny natongavany-teto. Andrasantsika zany ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny hoe tandrendom-doza mihitsy le voaka malagasy enina amby roapolo tapitrisa noho ny fidirandreny atsokosoko noho izany zao fanapahan-kevitra. Andrasana zany ary hoe rahana mahita eto hoe isy an'izany ve? Fa raha tsy isy an'izany dia complice firaisana tsokombakomba mihitsy amin'ny fandraisana anjara mivantana amin'ny fampidirana aretina. Ka rehefa tafiditra le aretina, inona no ataonao? Inona no ataontsika? Aiza mba ahafahantsika miaro tena amin'izany? Aiza ny ahafahantsika mitsapo tena amin'izany? Fa efa misy ny fahasamin'ny firaisapo. Izay ve zany no andrasantsika? Izay ve zany no mety amintsika? Anoizako ny an'izay le hoe ny fahasaranantsika izay mantsy makany amin'ilay efa ndresahako teo tamin'ny fakombalana hoe isika mihitsy ny tokony mijery ndre zany atsika makany ampianarandreny. Alefa mandeha mianatra tsy misy nininona atao, tsy misy nininona atao. Afa mantsy hoe mahazo miditra mianatra ny mpianatra noho izany ity misy fitaovana, ity misy gel désinfectant, ity misy an'izao, ity misy an'izao. Asanareo ministère zany, asanareo ministère pia zany. Fa tsy nahinao an'izany zay ary tsy nahita an'izany ny tenanay dia nitsidika mihitsy ny lycée tena toerana tena misy anay teny ny hoe voaja ve ilay elanelana ray metatra, elanelana ray metatra inona ko ny alava ny baza tsy ampy ray metatra. Dia ankizy anankiroa no mipetraka eo,
manahirana. Izany hoe rehefa hianatra atao inona le zaza, hiatrika fotsiny fanadinam-panjakana, izay ve ny tanjony? Tsy manakana mihitsy any amin'ny hoe tokony ho taterana na tsy taterana le fanadinam-panjakana, fa kosa ilay fiarovana azy amin'ity arety mandozy ity, aretina mahafaty fa tsy mitovy amin'ny ampitahiny sasany amin'ny pesta scolaire moa tsy mafy no pesta scolaire io dia ho hitantsika eo asa firy zao maty, ary firy zay no azo hoe tratran'izany arety mandozy zany. Fa ilay fandraisana ndraikitra ozy ako toy ny amin'ireny mpianatra hoe tsy maintsy hiatrika e fanadinam-panjakana ireny, sady miasa saina izy amin'ny fianarana no miasa saina izy amin'ilay aretina, satria efa fantany fa ampitondraina hafatra izy miala avy any an-trano hoe tandremo mifampitakosina, tandremo mipidi-droka, tandremo mizao mibanaka koa ao tsainy lay aretina, le areti-saina mahazo azy, ilay elingelina ao anatin'ny saina mahazo azy hoe sady miaro ny tena koa zany mba tsy ho tratran'izany aretina zany akizy angera eo akizy mbola tsy mahazaka an'izany hoe vesatry ny adi-tsaina hiatrehan'ny fiainany, satria ainy mihitsy ina le tandodomdozy, le ainy maha-olona azy mihitsy. Afa mantsony hoe tsy izy gotenao androao fa tsy izany mihitsy ny fandehany, mitandrema anao fa sao dia maty. Raha intsy zany le resaka dia zay mihitsy mitandrema anao fa sao dia maty, satria rehefa tratran'izany arety mandozy zany, rehefa tsisy moa ny eto manana, inona nataony ray aman-dreniny? Paracetamol ngamba mbola azo lary zato na tsy fantatra. Satria izay noteneniko teo zay, nanofa trano na zay ho an'izay manofa trano tsy voalohany intsony, lasa mivarotra entana izy. Ka mpianatra ampidirina mianatra, tsy misy fipetra mihitsy. Isaorana moa ilay lycée ny hoe mba nanome savony ny mpianatra eo amin'ny dakilasy ny hoe samy manana bidon dia samy manasa tanana isaky ny mivoaka sy miditra eo. Fa tsy maharo azy zany raha mijery ny sekolim-panjakana angentsika nga mbola be dia be ny mahamenatra eto amin'ny tanin'ny Madagasikara, mbola be dia be ny tsy miendrika an'izany hoe amin'ny fivoaran'ny fandrosoana amin'izao. Fa mbola misy rindrina sady tsy milalitra, misy tableau mbola le fahagola be ireny, mbola be dia be ny tsy araka ny tokony ho izy. Fa zay moa zany le niteneniko teo, zay le fanapahan-kevitra, izay le décision ny hoe isika tsy hanova mihitsy ny calendrier mpanadinana amin'ity taona ity, fa ireo mpianatra ireo no alefa amin'izay aloha mandeha mianatra. Ka raha mandeha mianatra le mpianatra nala fanadinana, inona ny tsy andefasana mianatra koa ny classe intermédiaire, inona mahasamy hafa an'izany? Satria izy ireo koa zany zao atsoatsy dia hodoma velona 12 taona mbola nala CP ihany raha ohatra ka zao no mitohy. Tsy hitako mihitsy izay mahasamy hafa an'izany hoe ny classe d'examen no alefa mianatra, fa ilay klasy tsy hanao fanadinana zany mijanona any an-trano. Dia ahoana no avindreo zazy ireo? Nefa mba nijerevana ve zany zavatra zany? Sady hoe tsy mianatra fotsiny ireo, dia tonga ny amin'ny farany taona dia mipasy klasy daholo, dia rehefa tonga ny analamy baccalauréat dia hitantsika tsara ny tantara hoe baka inona, baka hoentina nanao inona, imezan'ny olona. Le imezan'ny olona leko ihany, fa ny tena misy manongo tena hoe indrisy ry fireneko, indrisy mpiray tanindrazana. Fa dia zao ny hafarana. Ohatrany ihany koa ny amin'ny fiangonana, rehefa misokatra ny restaurant, ny sidina ary moa mahazo miditra, inona ny tsy hamoahana fiangonana farafatsy mba manome hery, manome aim-panahy. Fa rehefa mindraviravo tana na rehefa mitady hoany amin'ny fahalovana, na ny ara-tsaina zany, na ny ara-batana, na ny ara-panahy, makany amin'ny fahalovana tanteraka mihitsy. Ary ny zava-doza rehefa sady tsy mahalala ianao, ny tsy manam-panahy ianao, nona ianao, dia isika mamaly azy hoe mivadika eo inona isika amin'izay fotoan'izay. Ary azakaka raha ohatra ka betsaka ny totakely, betsaka amin'ny mpangaro paosy, betsaka amin'ny mpamaky trano, satria noho n'inona? Sady tsy ao aminy ny fahalalana, tsy ao aminy ny ara-panahy, tsy ao aminy ny ara-batana. Nona izy, tsy mahay ninina izy, tsy voataiza, tsy manao catéchisme amin'ny antson'ny honorable député fidèle. Ahoana moa ny tsy asa iny angalatra?
inona no ataony ivoaka iasy izy matahotra aretina izy raha teo zay teneniko zay tsy manin'inona hijanona ohatrany izy tsy manan-kaniko anina miandro tosika fameno izy cargo mitondra aretina no hitany amin'ny vaovao ka manahirana ny zava-misy ary mitena tsy takatra sy ny eritreretina misy ny amin'ny hoe izany ve sisa no hiafarahantsika eto izany ve sisa no hiaina antsika eto izany ve sisa no hifampiresahana eto tsy mifanentana intsony raha ny arena sy ny tany be iainantsika ny zava-misy fa dia izay ampahantraina isika amin'izay tsy afaka mihetsika satria na amin'ny fotoana ahafahantsika mba mieritreritra ny hoe hifampiresaka azy tsy ho laninareo amin'izany mihitsy ary tsy ho lanintsika amin'izany mihitsy satria nohanina anio tadiavina rapitso ka hetsika anao inona moa hiresaka anao inona moa ary teny anao inona moa any karary no mahazo vana tanteraka ny fanjakazakana ao anatin'izany ny fanaovana tsindrio falava ao anatin'izany satria zaranao aleonao maty rapitso zay maty androany dia ataonao mihitsy ny fomba rehetra mba havelomanao androany zay na hivarotanao fanananao aza noho ny tsy fananana hitondrako ny adievitra ny amin'ny hoe hoavy mantsy ny fariny herinandro ny sabotsy lady dia mbola mankaherantsika ihany mbola mankaherantsika mpivarotra legioma sy anana ihany satria ataona zay aloha misy ozy ny fitenenina ozy ako teto fakimaly zay dia iaina anio fandrasana kosa nyfatogava-tsainantsika marina fa tsy sasatra miara-manontsy marina fa tsy kivy izay ary marina fa tsy kaiky izay miteny foana ary mampafantatra foana zava-misy fa saingy kosa rehefa tafa ohatry ny mety anjarantsika mahita izy efa niteny teto amony hoe idina mpivarotra legioma sy ny mpivarotrana na sabotsy lady ny épicerie mahazo misokatra tsy haiko hoe any amin'ny épicerie tsisy le covid fa efa any amin'ny mpivarotrana na misy ary nefa ny legioma tokony ilainao mihitsy anampianao zany hery fiarovana zany sangisangy meko teto moa asa na jojobasa sa voloso no atao loka rehefa weekend zany fa rehefa misy fandraisana ndraiky dia tokony ampitoviana lenty io mahazo mianatra mpianatra manala fanadinana ampianariko koa ny klasy intermédiaire dia ianareo no miezaka mikariko an'izay vahaolana afana manatsy an'izay gesta barrery izay tsy ho lava resaka moa satria efa eto ny namana solom-bavim-baoaka fidèle razara-pera manakolazaina amin'ny natsika toerana hoe anatin'ny vinara-potoana mihitsy zareo kanefa moa ny miara-manonjy ihany koa dia anisan'ny adidy masy mety amin'ny firenena meko anao ny fitenena sobiazainy miaraba Erika Bogosy ary miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao maraina izao malina reo dia nanao fanamariana amin'ny resaka micro hoe eno ny resaka ainy ambadika any zany rehefa mivoaka ato anatin'le studio olana kely ara teknika izy iny fa tsy dia tena hoe afaka mijanony ohatr'izay fa tsara zany le ianareo manao an'le fanamariana ahitanay zany fa hoe tena manaraka tokoa nareo ary miaino na dia ny pitsopitsony ara teknika ny fandarantsika aza dia asianareo resaka rehefa teneninareo zay dia mandray ny andraikitra mifanandrify amin'izany fa tsy hoe teneninareo zay dia hany tsy mamaly anareo fotsiny fa voarainay mihitsy zay karazana fanamariana hoentinareo zay dia ahitsinay araka ny tokony ho izy zany zay lafin'izay dia aza miaya amin'ny manaraka fa milamina io ny voalohanteny dia fakahirezana foana moa rehefa manomboka fandarana ohatran'izao mankahery andreo namana rehetra mbola marisarisa ara-pahasalamana amin'ity valana rehetina covid ity satria dia maro namana sy tapaka zay eny hoe ohatrany tsy amin'ny forme hoy ny anina tsy amin'ny forme hoy ny rakoto tsy amin'ny forme hoy ny rabe dia mirary fahasalamana tanteraka ho anareo rehetra ireny mba ho sitrana aingana zany manoloana an'izay valana retin'izay akoatr'izany dia misy ihany koa ny ainana foya ary tena hoe dradray namana teny amin'ny cité teny amin'ny fito ambinipolo hektara ohatr'izany teny amin'ny préfat teny dia gaka hoe tena lavony covid hony tsy te hanona anarana satria tena namana zany izy hoe tsy hoe le teny anazy ny olana fa
le anaitra ny olona zay ta maheny tampoka an'izay raha de zay fa de raha ohatra ka manana namana teny amin'ny cité teny amin'ny fitambem-polo hectara tamin'izany tamin'ny andro ny préfa de somary mba manontanytany fa misy namantsika teny lavon'ny covid voaingana za zany malina nisy ny antso namana hoe tena ianona angetratra noatr'izao de tena namony ainy mihitsy tena mampalahelo le izy ary de mirary finoana fena ho an'ny fianakaviana ary mankaherany koa an'ireo fianakaviana rehetra izay manana ny lavo tamin'ity valana retiny ity fa na za fanjakana hoe voafele izy de ny zavatra misy misy zavatra tindra la alefa parsi ve ao anatin'ity fivoriana ity zay mety ataontsika hoe mahakasika ny firenena nefa dia tafaporitsaka tampoka satria visioconférence ny anaovana an'le fivoriany ny anteny miaram-pirenena manana aya am'izay zany za ety amin'ny fanoherana ary tsy ny ety amin'ny fanoherana ihany no manana an'izany aya zany fa na solombaboaka namana koa zany dia manana aya indrindra fa amin'ireo fanarahana amin'ny resaka fiasana eto Madagasikara ataon'ireo investisseur avy any ivelany dia isan'ny mampiaya zany zay zavatra zay akoatra zany dia misy mandeha ve ny feo sa tsy mandeha ohatra maheno fanamariana ay mandeha tsara ye dia misy zavatra anankiray koa zany mampiaya antsika dia ny mikasika an'ilay latsabato ataon'ny solombaboaka zay hoe vote secret zany ny latsabato rehefa manao latsabato zay aka ohatra zany voatsela zao zay nanao fifidianana ny solotena ny anteny miaram-pirenena nakeny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena zay latsabato miafina no nanaovana azy raha misy zany fifidianana ao anivony anteny miaram-pirenena ka latsabato miafina dia tsy mety ho latsabato miafina mihitsy io latsabato ao anatin'ilay visioconférence satria misy technicien manao ny manipulation ny zavatra rehetra mandeha eo fantatra zany iza no ny fidiko raha mifidy ao anatin'le izy fantatra io azo fatarina zany le izy satria zay le teknôlôjia zany fa tsy zavatra hoe mandeha vatanao mihitsy no mandatsaka de satria rehefa manao latsabato miafina de misy lay isoloir aloha zay anankiray amin'ity zany tsisy isoloir zany aloha zay ray zay faharoa misy taratasy andatsahana vato mihitsy zany dia mandeha manao an'le izy de rehefa aveo vita iny zany dia angonina ao anatin'ilay urne le izy zany alatsaka ao anatin'ilay urne de iny am'izay aveo no sokafana tsy fantatra hoe iza no ny fidinao fa voaisa fotsiny vatinao hoe nisy 7 ny fidin'ny larana voalohany 3 ny fidy larana faharoa 2 ny fidy larana fahatelo tsy nahazo vato ny larana faefatra fa 5 nahazo 10 ohatr'izay zany izy rehefa aveo ao arina ny fanokafana n'ilay latsabato nataon'le solombaboaka zany vao fantatra hoe firy ny azo ny solombaboaka tsirairay ary tsisy afatarana hoe vatondrakoto ny fidy andrabe fa amin'ity zany le teknôlôjia rehefa mandeha ilay fifidianana ataonao dia ilay technicien zay manao ny manipulation miaraka amin'izay zavatra zay lasa mahita hoe iza no ny fidenisa ao anatin'le izy azo jerena tsara zany le izy zay zavatra zay zany mampiaya an'izay le hoe lay zo amin'le hoe malatsabato miafina zay zany izay mametraka zany fa mandikaintsika ny lalàna zany mihoatra amin'izay hoe rehefa latsabato miafina zany tsisy tokony mahafantatra zany le izy de nefa ty zany izy lasa misy mahafantatra raha ohatra ka anao latsabato miafina zany tsika manoloana n'lay fanaovana fifidianana eo anivony anteny miaram-pirenena akoatran'izay moa nefa tenen'ny namana rehetrarehetra hoe io ane ny ady hevitra amin'io zany dia manalasala le izy zany am'le hoe fahitanao an'le hoe tena io fa misy débat marina ao anatin'le izy zay zavatra rehetrarehetra zay zany tsy miaina araka ny tokony ho izy lay fivoriana
dia zay mahatonga antsika metraka hoe sao dia mizavatra mandika lalam-pandrenana ao anatiny ity resaka visioconférence ity fa io moa zany raha antaninao fitsarana avy mbola lalam-pandrenana zay fantatsika hoe iza ny maro anisa ao anatiny dia iteny indray le fitsarana avy hoe manaraka tsara ny lalam-pandrenana io ka tsy mandika lalam-pandrenana mihitsy ny zavatra rehetra zay atao ao dia eo tsika zany hoe ka ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana iteny an'izay fa fantatsika hoe ohatrany ahoana le fitsarana avy mbola lalam-pandrenana fa zay zavatra zany mbola apetrakatsika koa zany na dia antanina ary zany ny hevitry ny anivo fitsarana avy mbola lalam-pandrenana mikasika an'izay rehetrarehetra zay ka tsika dia mametraka foana hoe ny mety amin'ny fivorian'ny solombavambahoaka dia tsy misy afa-tsy ilay mifanatrika ihany fa ny fepetra no apetraka araka ny tokony izy efa ohatra ny entiko atsika teto maly ny mikasika ny hoe ny mpianatra nala fanadinana ary asaitsika mianatra nefa na ny fepetra mikasika an'izay tsy dia hoe misy fepetra entitra be ny raisy ny fitondram-panjakana dia miditra le mpianatra nala fanadinana inona ny olana raha itsika responsable itsika mpitondra no tsy afaka hifanatrika fa rehefa le zanakitsika zany dia atao mifanatrika mpampianatra fa itsika tsy afaka hifanatrika samy mpitondra hoe ndao ary retsinareo fa hifanampantanteraka tonjay olomboafidy dia manao ny asanay manao ny adidinay amin'ny olomboafidy anay dia manaraka amin'ny fepetra dia asiana fepetra magagany rehefa andeha anao fivoriana teny miara-pirenena dia ohatra ny hoe tsy afaka hiatrika anay le fa hifanampantanteraka maly zao nahita tany Antsirabe le filohan'ny repoblika mihitsy miatrika olona be da be hinary zany le olana rehefa le fivorian'ny anteny miara-pirenena fa nareo ka afaka miatrika ny olona rehefa amin'ny sitraponareo ary dia afaka mamory olona ihany nareo miatrika anareo fa le solombavambahoaka mihitsy zany ny problème le hiatrika an'le solombavambahoaka no problème n'le fahifanampanantanteraka dia lasa apetraka hoe aleo manao visioconférence le solombavambahoaka eto zany tsika dia mametraka an'izay hoe takina amin'ny tompona andraikitra ao anivony anteny miara-pirenena ny iverena ny fivoriana ao anaty efitra eny amin'ny CCI dia ao tsika malalaka tsara io dia apetrao mihitsy hoe tsy misy olona hafa ivelan'ny solombavambahoaka akoatra ny teknisiana sy ny mpandraraha eo anivony anteny miara-pirenena zany no mivezivezeny mba hitazomana an'ilay elanelana dia voafehy io elanelana io amin'izay fotoan'izay dia raha tsika mifepetra rehetrarehetra fakana maripahana sisa afahana manao an'izay fivorian'izay eny anivony anteny miara-pirenena zay zany no anapiko an'iny resaka fivoriana zay tokony ataony anteny miara-pirenena satria zava-dehibe ao anatin'izay ataotsika hoe tokony hitoizan'ny raharaha eo anivony anteny miara-pirenena zay iny zavatra iny dia na eny koa tsika fa ao anatiny ty fivoriana ara-potoana ty dia andalo ao ny fanitsina ny tetibola 2024 io moa lefa araka le nitenentsika tsika zany efa niezaka ny resaka hoe ity resaka tetibola ity satria tsy tratra tsy mahatratra ny ataotsika hoe vina zany zay nieritreretiny ny fitondram-panjakana zay tsy mety hitsotra moa rehefa hoe misy tsy fahombiazana ao anatin'le izy dia tsika mametraka hoe tsy azo hidivirana ilay isiny ny fanitsiana tetibolam-panjakana dia io zany ny tena andrasantsika ao anatin'le izy hoe ahoana ny anaovana ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana manodidina n'izay rehetrarehetra zay satria zay zany no anisany ao anatin'ny lahadinika ho ataonay solombavambahoaka fa ny olana dia apetrako foana raha anao an'izay fanitsiana zay zao tsika dia nefa ny asam-bomiera sy ny rehetrarehetra ve zany atao visioconférence daholy ny rehefa fandania dia tena hitanao hoe mifanatrika ary mbola miala ilany teknisianina maika fa amin'ny alalana visioconférence no anaovanao an'lizy dia tsy maintsy hoe amin'ny alalany tony fandarany tony zany tsika no mitondra ny apaha mibetsaka amin'ny tsikera zay hoentitsika amin'io fanitsiana tetibolam-panjakana io ndray satria efa miala ilany an'ilay hifanatrika amin'ilay solombavambahoaka reo lay avy ao anivony fahifanampanantanteraka be da be ny zavatra zay ilana ny fifanatrihan'ny solombavambahoaka sy ireo ministra ao anatin'ny départementa samihafa amin'ny fahifanampanantanteraka io ny resaka fampianarana zao ohatra dia ny resaka recrutement ny resaka karama-mpampianatra fram sy ny resaka subvention rehetrarehetra dia tena ilana ny fifanatrihana amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena tena ilana n'izany mihitsy satria dia mikaikaikandro manalina ny mpampianatra fram le 0 ariary satria nikorotana ane nakorotanareo amin'ny populisme nareo le ataotsika hoe le mécanisme n'lay atao hoe mpampianatra fram sy ny fampidonana an'izay miaraka amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia ambony ambany le izy androany dia iza no ny zakantsiranena atao anatin'izay
lay mpampianatra firamma mihitsy no victime nylay oeraoeranareo zany ka zay zavatra zay no mahatonga antsika mila miatrika an'ilay solombavam-bahoaka le raha matoa ministra ny fanabeazam-pirenena hitondrana ny tsikera ary za mino fa tsy ny aty amin'ny fanoherana rery no hakasitraka an'izay hoe fifanatrehana amin'ny ministra ny fampianarana zay ny fanabeazam-pirenena zany fa ny solombavam-bahoaka rehetra mihitsy satria dia manana ny olona mikaikaiky mikasika an'izany ny eo anivon'ny distrika tsirairay amin'izao fotoan'izao vokatra ny ataontsika hoe tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary zay zavatra zay no ilantsika an'le hoe aleo mifanatrika ray zay ataoko hoe mpampianatra sy ny ministera fanabeazam-pirenena zay eo koa ny resaka recrutement zay tsy mandeha am'izay loany am'izao fotoana zao zany io resaka recrutement nataony eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena io zany ka itsika androany dia mieritreritra zany tsika hoe inona no fanazavana oentin'ny eo anivon'ny départementan'ny fanabeazam-pirenena miakina am'izay resaka recrutement zay zany de resaka départementa hafa ndray ivelan'ny fampianarana misy ny eo anivon'ny toekarena sy ny fitantanam-bola zay ilatsika fanazavana be mihitsy am'izao fotoan'izao mikasika ny resaka fitsengaevaevan'ny vola malagasy satria miara-mahity tsika za zao eto mijery ny ao anatin'ny internet ny google fotsiny zany tapeko de mahita zany fa lasa 4509 sivy sy 500 sy 400 ariary ny ero anankiray zay zany ny zavatra misy zany am'izao fotoan'izao dia ohatr'izay ihany koa zany ny ataontsika hoe ny eo amin'ny resaka LFR zay tena tokony le ministra mihitsy no miatrika n'lay ataontsika hoe voamierany fitantanam-bola satria tamin'ny LFI izy ny alailany laza fa tsy salama am'ty izy tsy hay zao iasa inona indray ny alany ilany indray hoe laza inona indray koa izy de niantso vonjy tamin'ny premier ministre izy rehefa tena nitereny solombavam-bahoaka mbola tsy solombavam-bahoaka rehetra zany fa hoe le ao anatin'le voamiera fotsiny no nangataka ny eo anaminy de miala ilany le ministre fitantanam-bola fa tokony miatrika anay solombavam-bahoaka rehetra mihitsy ny ministre fitantanam-bola ka mba tena hoe apetraka mazava hoe reto avy ny thème am'izany mba tsy ho avy koa le solombavam-bahoaka ndraindray rehefa mahita an'le ministre de hoe mangataka an'izao zay mangataka an'izao ndraindray koa ny ty asa mahasolombavam-bahoaka ty misy manadino hoe inona moa ny tena andraikitra ny solombavam-bahoaka inona le tena asa n'le solombavam-bahoaka ka rehefa tena mifanehatra am'le fahefanam-panatanteraka lozandralahy mangataka rehefa mifanena am'le ministra izy andriamatoa ministra na raha matoa ministra mangataka zay mba atao an'izao le ary mangataka zay mba interpellation le ataonao eo noho zany tsisy resaka fangatahana mihitsy zany fa mi-interpeller an'le ministre anao monsieur le ministre ty ohatry zao ty tsy nety ty maninona ny ohatry ty meo fanazavana mitaky an'izao fa maninona ny ohatry zao ty ohatry zao ty fa ny sasany rehefa mahita le ministra ohatra ny hoe nahita père Pedro de mangataka ny ataony eo mangataka an'izao mangataka andry de vita le fangatahana misaotra anao fa vita le zavatra ohatra zao tany misaotra fa resaka fisaorana nentin'le solombavam-bahoaka mandritra an'le fionana am'le olona fisaorana n'lay asany zany ianao raha mody any an-trano ka mihinam-bary tsy misaotra ny dadanao sy mamanao anao misaotra dada misaotra mama fa nihinam-bary androany asany rainao sy reninao no mampisakafo anao satria ianao zanaka zany izy ny manao an'izay mampisakafo anao fa raha tsy manao an'izay izy de manao ny interpellation hoe dada fa naninony zay tsy ny sakafo maraina tsy ny sakafo atoandro nandro fotsiny alina zay ny adidin'le zanaka mi-interpeller le ray aman-dreny izy rehefa tsy misakafo izy de le ray aman-dreny am'izay manazava azy hoe tarany karamatsika na tsisy vola mihitsika fa zao ny antony zao manazava ele de micomprendre le zanaka aveo hoe midiran'ny fahantrany zay tonga ato aminay zafindraketaka zafindrakikina sikotondra tapaka de manaky an'izay izy rehefa aveo hoe ay ndao ary jerena amin'ny vahaolana androana ny zafindra tapaka sikotondrakikina fa zavatra misy am'le mpitondra atsika androany le ray aman-dreny mampisakafo anao isorana misaotra fa ny sakafo atoandro ray misaotra fa ny sakafo ariva misaotra fa ny sotro dité androany maraina adidiny zany
fa ny interpellation no ataonao solomavam-bahoaka mampanara-maso ny fahefana mpanatateraka anao fa mampalahelo fa namana sasany dia zay zavatra misy any ka ao anatin'le izy zany dia lasa tsy tena ho solon-tenam-bahoaka miaro an'le vahoaka ao anatin'le atao hoe fahasahiranana mahazo anazy ny ampahany amin'ilay solomavam-bahoaka fa misy kosa na dia ao anatin'ny fanjakana tena mametraka mihitsy hoe ty zavatra ny teneninareo tsy hitanay taratra ty izy ty manahoanany amin'ity tsy ny rehetra zay teneniko zay fa misy ary misy kosa nefa tena manao ny adidy amin'ny maha-solomavam-bahoaka azy ary mametraka anazy hoe mpanara-maso an'le fahefana mpanatateraka etiko itenenina amintsika hoe maromaro ny ministra ilainay solomavam-bahoaka ny mifampiresaka am'ireo mivantana ary mba hahafahana mahazo valiny mahafapo satria rehefa amin'ilay izy rehetra mitambatra iny ny ametrahana fanontaniana eo ko moa zavatra anankiray isan'ny tena enjana fa izy zany mety tsy hisy zay amin'ity raha ohatra ka tazomy zareo amin'ny visioconférence io le izy zahay solomavam-bahoaka io koa manana ataoko hoe fahalemena ihany indraindray amin'ny resaka hainao manjery rehefa le hoe mifanatrika ny gouvernement sy ny solomavam-bahoaka dia ny tian'le solomavam-bahoaka dia hoe hitan'le vahoaka tany aminy izy fa mandeha TVM fa niteny tao anatin'ilay fivoriana any ka tsy ilay tena ilay filozofian'le fionana no mipetraka satria rehefa alefanao misosikevitra hoe andao tsika mametraka fanontaniana folo dia maka valiny avy any amin'ilay gouvernement tsy lany eo satria ny fombafomba zany amin'ny fanatanterahana ali tsy maintsy adopteny zany hoe iza manaiky fa atao fanontaniana folo dia valiny folo ary iza no manao hoe apetraka daholo aloha fanontaniana zay vao mamaly le gouvernement fa vao miditra zay hoe apetraka daholo aloha fanontaniana vao mamaly zay ny gouvernement manangatana daholo zay raha hoe ino lany le faharoa iny satria maninona moatahoata amin'ny teny eo izy ditan'le vahoakany aminy any lasa izy avy eo mandeha tsy enony akory le valy nomen'le gouvernement taniny rehefa avy eo dia inona ny ataon'le gouvernement zay tsy voavalina eto izy dia lefa nay taratasy any aminareo any ny valiny raha indra lahy inona ka satria izy ne tsy miandry le valiny akory fitsika zany hoe te ametraka hoe tokony miovy fomba fiasa io hoe apetraka amin'ny fanontaniana dia mena ny valiny dia amin'izay le vahoaka any amin'le district misy anao sady maheno an'le fanontaniana no maheno an'le valiny dia zay zavatra zay nefa tsy ampy le fotoana satria tonga daholo le solomavam-bahoaka 3 minitra isaka ny solomavam-bahoaka dia le gouvernement tany amin'ny farany vao mamaly na le olona tokony haino an'ilay zay rehefa matory zahay tara lava raha teo raha atao hoe amin'ny folo iny manomboka amin'ny 1 sasany iny vao manomboka misy adiny ray sasany fahatarana dia rehefa tonga amin'izay avy eo mbola isakafo zay rehefa le tonga indray le voany raha ohatra ka zany dia hitondrana sandwich eo dia any amin'ny manomboka any amin'ny amin'ny 5 amin'ny 7 alina vao manomboka mamaly le gouvernement raha farafahaingany dia any amin'ny amin'ny ray maraina zany ny valim-panontaniana vao mivoaka le olona tokony haino an'ilay izy matory izy hiasa maraina zay zavatra zay zany le mahatonga le misy fombafomba tokony ahitsy hoe tokony mipetraka fanontaniana dia valy mba farafaratsiny misy fanontaniana nipetraka dia nisy valy nipetraka ary rehefa tapitra le izy ohatra hoe eo amin'ny fotoana tokony hampatoriny olona dia aty le fivoriana dia hoe reto mbola tsy niteny deuxième vague rapitsonay amin'iny ora iny mivantana ohatra n'iny indray dia amin'izay zany mba sady maheno fanontaniana le olona no mahazo valy tokony 2 andro zany izy hoe ny 5 no mandeha androany 5 mandeha rapitso ny 4 dia milamina tsara amin'izay fotoana zay mba tsy restory le olona manaraka anao misy zavatra tokony ahitsy zany ao anatin'le fomba fiasan'le teny miram-pirenena zay avy nefa izy mivantana zay maika mofa amin'ity visioconférence ty malahelo amin'ny teny aminareo voaka fa manarotsarotra zany zavatra zany ny mety ahitanareo an'izany mety ahafahanareo manaraka an'izany satria maninona efa manao mikimaky zalahy hoe atao visioconférence io dikan'izay mipatitaka any zany zay resaka zay androantsika amin'ny resaka vaccine ministry ny fahasalamana zany tokony miakatra miatrika anay ao zany hoe azavao tsara hoe ty covid shield nareo ty ene ka AstraZeneca ihany fa maninonareo tsy manazava an'izy amin'le vahoaka ary eto dia mitenitsika hoe manomboka mivoaka gazety any an-dafy any fa 250 000 doses zay no azony Madagasikara amin'le AstraZeneca dia mametraka tsika zany fanazavana ohatra zao ny 250 000 doses ho azotsika amin'ity volana mety zany manomboka le campagne na vaccination ny OMS mametraka protocole hoe ny intervalle le tsindrona anankiroa dia 20 herinandro 8 semaines zany zay le izy nefa raha ataotsika zany ny kady tsotsotra amin'ny fahatongavany vaccine io aty amintsika
sy ny fanomboana an'ilay fanaovana an'ilay vaksiny dia manana ayatsika zany eto ny amin'ny hoe hanajana an'izay fehimpotoana zay zany satria raha ohatra ka ataontsika manomboka amin'ny 10 ny volana Mai ny fanaovana an'ilay vaksiny dia tsy mahatratra n'ilay 4 herinandro le izy fa lasa 9 herinandro zany kanefa ilay elanelana 4 herinandro lazain'ny OMS zany dia tsy voaja raha ohatra ka mampiasa n'ilay AstraZeneca tsika satria ny 14 ny volana Jona no date limite n'ilay vaksiny io efa natsidikitsika hoe io vaksiny lasa ty io dia avy any RDC Congo zay zany le izy zay ka tsika eto zany dia mametraka an'izay zavatra zay hoe raha ohatra ka tsy mahay mametraka an'izay zany tsika hoe ahoana ny anaovana an'le izy mena le fanazavana amin'le mangarahara anahirana ihany mieritreritra azy ny firesahana vaksiny hafa ivelan'ilay AstraZeneca zany vaksiny roa samy hafa reo zany tsy hoe ifampitohy le izy zany rehetra zany mipetraka zany hoe meo le fanazavana ilatsika le ministra raha ohatra ka hoe miakatra eo izy ameo tsara ny fanazavana le mato ministra manahoana ny mikasika an'izay tsika efa niteny an'io voaniangy eto tsika hoe avy any Congo le vaksiny dia efa rahantsika malala hoe miparitaka nakaiza sy nakaiza le izy nalefa nakaiza le 1 700 000 doses tsy lany ny 1 300 dia io 1 300 io no miparitaka fa tsika tara foana dia zay zany tsika manana olana amin'izay resaka zay hoe 4 herinandro ny intervalle an'le izy fa tsy tratra zany zay dia lany daty le fanafody zay ke le problème tsika ao anatin'ity raharaha ty dia eto azo mahita hoe satria tsika diso moeraoera loatra le fanjakana fa le mpiaramongo natoka amintsika zany mijery an'le ka eto Madagasikara jereny tsara mihitsy hoe inona ny zava-misy ao Madagasikara ary inona ny oeraoera ny Madagasikara dia mametraka zany ny banky iraisam-pirenena io efa miteny izy hoe misy vola 100 millions de dollars tsindriko tsara misy vola 100 millions de dollars zany eo anivon'ny banky iraisam-pirenena io dia hividianana vaksiny ho an'ny Madagasikara sady oeraoera ndray manko reto hitanareo fa nafatra vaksiny tsika makatsy makary ny anazy nalefany aloha hoe amoaka 100 millions de dollars ny banky iraisam-pirenena hividianana vaksiny a Madagasikara rehefa hitany ny kahan'ilay tsy fahasalamana eto Madagasikara ny tanjona ozy izy dia fampiroboroboana ny tetikasa anampiana ny gouvernementany Madagasikara mba ahafahany mahazo vaksiny fanefitry ny Covid fanamafisana an'izay fahafahany Madagasikara manao vaksiny zay dia miditra ao anatin'ny fivoriany ny filan-kevitry ny banky iraisam-pirenena zany zay dinika zay amin'ny 12 ny volana Jona dia ny tetibola amin'izay zany 100 millions de dollars tsy azo atao tompotrano mihitsika fa metsika zany vaovao zany fa sao dia zareo tsy hiteny fa mody mangingina azy dia aveo indray izy nidehaka amintsika hoe hividy vaksiny ndray zao tsika anafatra vaksiny tsika ny banky iraisam-pirenena no mandray an'izay fanapakevitra zay anoanana amin'ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny Covid zay zany tsara ny afantarantsika an'izay metsika zay fanazavan'izay fa reto manko tompony oeraoera reto ka tena aleo azavaina ihany mikasika an'izay fa ny fanazavana tokony ataony zany zao dia manazava izy amin'ny fitotongany ariary satria misy fiatraikany eo amin'ny vidim-piainana sy ny fahefa-mividin'ny voaka malagasy ny fitotongany ariary androany tsika raha nanaraka tsara nareo tamin'ilay valandresaka ny fanaovan'ny folo sy ny ekipa tao anatin'ny gouvernement tamin'ny mpanao gazety telo mianadahy iny dia niteny ny mpanao gazety Jora Balijaona za ozy zao nandeha nividy menaka dia 4 ariary ny litatry ny menaka ny antony mahatonga an'izay dia satria mitotongana ny ariary androany ary manomboka misokatra ny en'olona satria manomboka voafehany azy ny Covid dia manomboka misokatra ny en'olona ny fanakalozana ara-barotra mandeha miakatra ny tinady
rapitaina mitolotra zay narisarisa teo aloha noho ny fisian'le valanaretina dia nefa amin'izao fotoan'izao miakatra ny tinady dia tsy maharaka miakatra ho azy ny vidiny entana any am-potiny dia manaraka an'izay koa zany aty amintsika aty amin'ny resaka fanjifana dia zay zavatra zay zany hiakatra lay ataontsika hoe le eo amin'le vidin'ny PPN sy ny tariny tsy voafehin'le fanjakana satria tsika tsy miomana ange reto mpitondra antsika reto tsy manao anticipation mihitsy raha ny lafo fanakalozana ara-bato zany fa dia miaritra an'izay fotsiny zany tsika hoe miakatra hono ny PPN miakatra daholo menaka siramamy sira sisa miakatra trany amin'ny zavatra anaovanao ny ohatra hoe ny any amin'ny resaka fanaovana fotodrafitrasa miakatra daholo zany rehetrarehetra zany androany zay nge mahatonga antsika le hoe tsy azonao hidivirana ny LFR amin'ity fivorin'ny anteny mera-pirenena ity ary amin'ity dia ho hita eo hoe io ary fa tsy mahay manao tombana le fitondram-panjakana malagasy diso daholo hitaremarika io amin'izao tsy mifanentana amin'ny tokony ho izy io satria tsy mijery lavitra ka manao an'ilay teti-bolam-panjakana lasitra atao mahaimaika tsy vita tsara ny ambipo be da be hoe asy ambitieux be ty teti-bolantsika ty lasa io atao tena mora ny miteny an'izany monsieur le ministre fa eritrereto koa mba mila réaliste ihany ianao hoe ahoana ny anatanterahana an'izany ianao voaka n'ilay crise tamin'ny 2024 tamin'ny resaka covid ary eto tsika dia mijery antsika masoila ny mpiara-mombonantoka ny antony tsika tsy manao tatitra araky ny tokony ho izy ahoana moa zany ny afahantsika ho tonga amin'izany zay mahatonga antsika miteny androany hoe ny fitotonga ny volantsika ny zavatra rehetrarehetra misy amin'ntseny raisam-pirenena itsika taraiky tsika zao vao miresaka vaksiny lasa miresaka vaksiny amin'izay nge satria tsy afaka tsony tsy azo hidivirana tsony ny vaksiny dia tsy maintsy miresaka vaksiny zay le gouvernement vo miresaka vaksiny atsy vaksiny aty vaksiny fa teo satria le président mbola be ambipota amin'le CVO dia tsy miresaka vaksiny mihitsy androany tsy afaka teneny président Marc Valmana hoe be amby fotsiny izy fa rapitra tsy maintsy hiverina amin'io tratritsika zany zao androany dia mahantra le gasy satria maninona totongana ny volanao ny fahefaviditra raha ny karama fitonjato ianao ka tamin'izay fotoan'izay ariary roa mofo gasy mitotongana ny volanao ny mofo gasy lasa ariary 5 le fitonjatonao zany mety tsy azo mofo gasy tsony ianao satria lany anaovanao le zavatra rehetrarehetra dia tsy maharaka satria miakatra le vidiny entana ny karamanao tsy miakatra ny mifanohitra amin'izay ary zava-misy satria tratran'le mesure raisina amin'ny covid eno tsaty zavatra teneniko ty ho atsika zay mandray vola isam-bolana amin'ny fanjakana tsy hitatsika zany zavatra zany satria ny fanjakana 30 andro fanjava raiky ozy tsika zay fa amin'ny tsy miankina na sehatrasa hafa tsy mifandray mivatana amin'ny fanjakana dia arakaraky ny asanao ny andoavan'ilay mpampiasa ny karamanao zany hoe misy base zany anaovana an'le kajy ka raha tsy mafeno ory ianao zany raha ohatra hoe manao adiny 7 isan'andro ianao ka tsy afaka manao an'izay noho ny covid fa lasa adiny 4 isan'andro dia kajiny amin'iny zany le karamanao noho izany satria mihidiny lalana ka raha ohatra olona mpandeha mivoaka na Antananarivo ny asanao teo aloha tsy mihetsika teo Antananarivo tsony ianao tsisy indemnité de déplacement tsony zany ianao tsy misy nininona tsy misy fanampiny le karama le vata karama le lasta iny zany ny raisinao iny aza nefa mety mbola enana satria miena le ora esanao noho izany raha olona nandray 2 millions ianao ohatra tamin'izay fotoan'izay noho le fisiny le fepetra amin'le covid tsy afaka manao ny asanao mitovy an'le teo aloha ianao midina le vola raisinao lasa mety 1 million 200 hita niny 800 000 be elanelan'iny be da be ny tratran'izany fa ny olona mandray karama fanjakana manko tsy mety zany fa hoe aka zay mpiasa mpanjakana dia 30 andro fanjava raiky raha mikarama 1 million 500 dia 1 million 500 foana isam-bolana satria fanjakana fonctionnaire soatran'izany fa ny olona any amin'ny tsy miankina dia tena tratra ny fiovaovany ny karama raisiny ny antony satria miova ny asa tao sy ny ora iasana eritrereto raha ohatra ka tsy fantatro tiako moa zany miteny lery Madagasikara io raha mpanamory zany miena ny orany isidinany dia mety miena ny karama raisiny
satria mety fany am'izay na hoe steward izy mety miena ny ora isidinany dia miena le karama raisiny lasa le karama fototra zany le lasta ny miainga eo de nefa izy ary tsy présent vonteny atsika tsy mandeha ny tsara di tsy miasa zany le olona ohatra zay zany le tiako azavaina amitsika hoe io karama io zany tsy hoe rehefa mikarama ny olona anankiray de mieritreritra foana tsika hoe ay mandray karama kosa ngereny satria miasa fa rehefa tsy miasa izy akoatra ny fonctionnaire ao dia miena io vola raisiny io reny olo reny mety misy indemnité am'le izy mandeha iny misy an'izao de mifameno tsy hoan'le mpampiasa iny satria tsy manao nininy ianao tratran'lay fepetrany covid tsy sitraponao fa le fepetrany covid fa inona zany ny atrian'le fitondram-panjakana an'izany avy aty am'le ministère fitantanam-bola mba manao zavatra ve manetsina an'izany manao étude an'izany ve le fitondram-panjakana hoe misy piasa lasa miena ny vola raisiny tsy mitovy am'le raisiny teo nefa ny vidy mpianana miakatra tsy mifanindran-dalana ntsony hicréer mahantra ane zany tsika ty amboly mahantra eto am'ty firenentsika ty zany tsika de foana ho azy ny classe moyenne ao anatin'izay satria manino na le olona zany manan-karena na le olona tonga de mahantra lasa roso isa ny klasy hitanao ao anatin'le seam-piaramonina no zany antony apetrako zany hoe betsaka zavatra mitotongana de tsy maharaka an'izay tsony fa efa mividy raha tato amin'ny classe moyenne izy teo aloha mibascule moramora lasaka ty am'ilay tena hoe anday rano fahantrana ny mahantra moa am'izany de efa mahantra eo ihany izy de le mpanan-karena zany sisa ny hitanao aty zay vitsy anisa lay mifehan'lay arena ny Madagasikara fa mahita mikimaky foana iny manana ampibava azo ny raisiny iny fa le tato am'le classe moyenne be da be no mibascule makato ka na misy ary sisa le classe moyenne vitsy de vitsy mitahany zay rapitahina am'teo aloha noho izany potikitsika zay zavatra zay nge mahatonga ny miara-manonjy amin'ny resaka hoe aleo ifanatrika aminay ireo ministra ireo ahafahantsika mahafantatra an'izany inona ny fanampiana tokony hoentin' le fitondram-panjakana any am'ilay isam-batan'olona sy ny seam-piariana isanisany mba jereo ny amerikana azafaly maka ohatra ny amerikana amina taremarika sy hoe matory ana tobile fa manina raha teneninao koa ny amerikana hoe firy ny volana tokany Flo Biden ho an'ny fanarenana tany États-Unis mba mitenena nareo mpitondra fanjakana io de ohatrinona ny anareo nareo mba nitenen'le mampomeny anareo mba niteny nareo hoe tsika dia manana 1043 milliards andeha nampina ny sehatrasa ahafahana manao création d'emploi eto Madagasikara ay zao iny tsy hita androany ny olona rehefa miteny tonga de hitanao taratra hoe iny jereo ny frantsay firy ny vola impiry no namoaka vola fitondram-panjakana frantsay anampiana ny compagnie Air France mba jereo zany ny olona anampiana ny olona manao taxi tsotra fotsiny reny ny olona manana sepiarina reny ohatrinona no mena azy anampiana ny olona any amin'ny hôtely ny fampisakafoanana ohatrinona ny natokany frantsay am'izany de mba jereny ianao fa azafaly maka ohatra fotsiny ka be da be ny azy ny maty misy matory anatobily fa eno le tosika raha toekarena ataony le fitondram-panjakanany anarenany an'le fiainan'le vahoakany aminy ny anao 0 ariary fa mpianatra framary foananao tena mampalahelo le izy kivy ianao zany mieritreritra hoe mpitondra ohatrany ahoana ary reto mpitondra anay reto mieritreritra zany ianao de kivy efa nareo ve inona no mijery ary inona no mieritreritra ary mba ahoana ny fieritreretanareo an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa mbola lozanareo amin'ny style any amin'ny zavatra tsy makasika an'le ponina ray manontolo eto Madagasikara zay ny mandany andro anareo tsy tena hoe inona le mahatonga le ponina ray manontolo afaka manarina ny fiainany ao anatin'izao vanim-potoana ny crise zao inona ny tokony ataon'le mpitondra inona ny tokony hoentina inona ny tetikady de ny ministère ny fitantanam-bola ny mamoaka an'izany hoe apitsika ny orinasa zao ny fampisamboram-bola azo atao azy ty. De ohatr'izao ny zavatra te sehatrasa tokony ataony. Manahoana ny any amin'ny famokarana.
maly efa name exemple anareo an'le resaka famokarana hoe potika ngeny atsika ny orinasa mpamokatra sy mpanodina zarra misy sisy zany orinasa mpanodina sy mpamokatra zany hoe atatanina gasy maly ny resaka fandidiam-bary problème so ihany a zanahary tsy tiany ratsy na hoe zanahary mita tsy hoe moramanga mivody faly a sanatiavy mivava fa tsy haiko zoma za iny teto ny teny hoe raha tara ny fandidina ny vary io a zoma jerenareo zay fantarana rehefa ny teny an'izay raha tara ho fandidina ny vary io a na i vary io refiny na sanatriny zany a tratry ny avandra zoma zany tena zay na alakamisy tamin'ny herinandro lasa inona zavatra nitranga maly avandra tsy fakahitana tany Moramanga commune 5 fotsiny fantatro a menina daholo hoe potika amin'ny vary potiky ny avandra ray borety angoniny olo le avandra tsika dokotera ray borety vary farany tsy mazaka avandra ary zao miperiode ny firotsan'ny avandra zao izy le tsy mafana tsy mangatsika io masika avandra io de efa nytena tamin'izay hoe mila iazakazana mifandidina vary ny antony raha tsy refina io a karatratra ny avandra sanatriany zany very le tatsa maly ny teny taminareo io fambolena io ny banky ny tantsapahamokatra eo ny azy ny bankiny tsy metraka vola ny banky zany izy fa ao ny volany atotony de miakatra io a de ino mivadika vola ny ragovanay baka plus 24 amin'ny fisolelahana ka sao de tonga aty le reto maka 19 amin'ny andro rajoelina fa tsy mijery ny réalité hoe mila maika le fandidina vary fa zanahary tsy tiany ratsy tsy hoe Moramanga vonona fa tany Moramanga le avandra fa raha iny tany aparafara volana ambatona zaka tadiavin-drakova ny tany sitriany fananana ny lala elo ary mety tena voaozona mihitsy grave io a tsy araky ny sianaka amin'ny mandidy an'io vary efa teneniko foana zay ameko exemple nareo fa za amin'ny mazanaka tatsahana za tsy nianidina tanimbary fa ohatra zao rehefa manakaraha manio mpandidy vary io anao tonga le mierina avy te Tananarivo na Manjakandriana na Tsirabe na zay efa tongavany ifandrombahana io zany satria maninona le mierina tonga any Ambatondrazaka ikarama ny diany any mbola maizimaizy ny hoandro efa lasa izy mamonjy le tanimbary mbola maizimaizina any amin'ny efatra sasany amin'ny 5 any tonga eny tanimbary izy maraina be zany izy a efa mikatroka izy mandidy ny varinao miala eo tanimbary izy a efa madiva ho maizy bavavolany miala eny tanimbary zany hoe zany fotoana iasany eny tanimbary maximum mihitsy zay azony atao satria iny maika ody izy didiny aingana ny vary ary arakaraky ny vitesse ny afahany mavita hoe 4 hectare ny vitiny satria ny karama dia amin'ny faritra amparitra renaovana azy madidy 1 hectare anao de zay no azahoanao an'le vola madidy 2 makazato anao de zay ny azahoanao an'le vola sy le vary ny merina avy te Tananarivo rehefa tonga zavatra alainy aminao de hoe meo avance vary zay amin'ny daba io na vola kely fotsiny de miasa izy a alanao am'le karamany iny rehefa aveo ny mandidy an'io vary io any no manota an'le vary tota le ohatra ny trano bongo ohatra zao reny izy rehefa vita le vary a de angonina amin'iny raha tsy efa mitota io vary io a tsy alabriany ataotsika hoe loza voajanahary zany hoe ny avandra fa rehefa mitota izy a tsy potiky ny avandra tsony raha ohatra ka mampiditra sianaka ianao mandidy vary de reto zany ny inconvénient tsy hoe za tsy tia sianaka mandidy vary za sianaka mihitsy iny fa zao ny antony rehefa tonga tanimbarinao aloha izy a raha tonga eo ny mierina amin'ny 9 maraina izy amin'ny 7 sasany vao tonga eo misy adiny 2 sasany elanelany satria izy an-tanàna fa mifo maraina izy mbola mitsikenikenina mahandro sakafo zay izy vao mandeha vita le didy varinao amin'ny 2 amin'ny 3 farafahelany eo efa te ody izy fa miandry anazy lery zana miarina sursoir ery ananary efa manao fotoana aminazy satria izy ny an-tanàna de manana kamakama eo an-tanàna de efa arivariva mandeha tsah le vaiavy mandeha makarasy ohatran'izany de efa mifanena eo atsena eo iny le tadiaviny faharoa maka avance tsisy farany aminazy mba miavance any ringa fa tena grave tia de mena avance satria zana miarina sursoir miandry anazy ery atsena ka de efa tsy toviny zay le mierina tonga de azy didy vary mifatany de karamary amin'ny farany zay avitary an'io be da be raha mavita 1 hectare reto izy raha mavita 2 makazato am'le vitesse
ireto miforotra ny lamosiny tena ohatry ny very tengenana fody mihitsy fa ny leana ihany rehefa mba midina tambara misy baraminina ny lamosiny mafy lamosina be dia inona zavatra mitranga mandritra n'le fotoana didiny vary izy sady miresaka izy mitantara ny Jean Aimé spectacle ny Jean Aimé tamin'ny herintaona zay rika ty makatsy ny makary hoavy koa zao Jean Aimé amity dia fa za io anidy vary zay ijery Jean Aimé za dia zany resena ovala tsy tamy vala le ohatran'izao maka la ny resaka ny apapitoana tsy mitovy nefa ianao zany mikajy an'le ataoko hoe ny fahavitana n'le vary aingana alabrian'ny loza voajanahary ianao ary vary io rehefa ela io tsy voadidy refina ny anarany tsy haiko manazava tsara le refina amin'ny teny malagasy ofisialy fa zay ny aizako anazy hoe refina hoantatsaha mahay tsara ny dikan'izany hoe refina zany rehefa refina le vary zany defa problème mbola alako mandrina zany raha ohatra ka sendra misy orana sisisa mamoatsanjy ray le vary dia fa diavana koa inona koa dika mamoatsanjy fa zay ny fahaizako anazy ka zay zavatra zay tiako tenena lafy ny ara-toekarena le fambolena zany fototry le fiainan'le tatsaha io le bankin'le tatsaha dia misy tompona ndraiky mpanjakana miseho milay manodidina ny zavatra ohatran'izany tsy mahafantatra hoe inona zany le priorité an'le vahoaka alainao zavatra ohatran'izany hoe enao ve zany tsy haiko efa ela tsy nidina tatsanga aby izy variana tamin'ity asa politika ty chef de région nandritra ny 5 taona dia aveo nodikodina taty Antananarivo taty dia iny lasa ragova indray na manindro nany mety mba hotadidiny intsony zavatra ohatran'izany izy ka raha ny any an-tsaha zany mety efa tsy kapoaka intsony zany dia tsy miasa saina amin'izany izy fa ny olona mandeha any an-tsaha manana an'izany miorora amin'izany zavatra zany zay zavatra zay nefa teneniko antsika hoe sokotry Madagasikara ne zany Ambatondrazaka zany raha ao misy problème grave rehefa tsy ampy amin'ny vary jereo tsara fa ny fanafarana vary dia isan'ny zavatra tena manahirana le hoe apidina ny vidin'ny vary ianao tsy midina ny vidin'ny vary tsy miakatra amin'ny vary local eto zany dia tena misitona sain'le mpitondra fanjakana hoe jereo tsara le tompona ndraikitra apetraka reo fa misy mamalakira tsy mahafantatra ny lanjan'izany zavatra zany na minitsy mahafantatra ny lanjan'izany zavatra resahako zany tsy maninona atao ve za delina kely aty amin'ny fanoherana amin'ny tena azy dia aza rarahina tsy maninona avy ane fa ho tsarainy tantara antsika raha pitso raha afaka pitso raha sanatria zay ho any tsorako an'Andriamanitra lehibe tsy ny fahavoaza Moramanga zava-dehibe fa iny avandra maly iny tany Moramanga iny no nilatsaka fa raha tany Ambatondrazaka iny sanatria mivavana tany Parafaravola enjana ary enjana veriko foana zay ny avandra dia tsy mitsitsy mihitsy ny vary mihitsana eny amin'ny raviny eny dia tonga dia zay tsisy atsazonao rofiny iny ka mba eritrereto tsara ihany fa ny mitondra dia mila mahafantatra zavatra betsaka ianao rehefa atao hoe mpitondra ary mila mahafantatra hoe inona ny lahara-pamehana dia tsy ndriko zay lafin'izay fa zavatra nitranga zay teo amin'ilay resaka tontolo ny ataontsika hoe fambolena no niresahako an'izay antony anankiray zay eto moa dia miezaka tsika zany mitondra fanazavana foana ahafahantsika mametraka n'ilay fomba fijery ho araky ny tokony izy zavatra anankiray nagaga mahitsika tao amin'ny filakevitry ny ministra fanoloana olona anankiroa dia mampatsiahany tamin'ny herintaona le satria inona zavatra nesorony zareo olona anankiroa zay tompona ndraikitra ataontsika ao amin'ilay resaka fanampiana azotsika avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria foana ny didim-panjakana ozy na ny endrya ny talehan'ny opération financière teo anivon'ny ministère ny toekarena sy ny fitetanam-bola eo zay aloha anankiray dia foana koa ny didim-panjakana manendra ny tale misahana ny dette publique mitrosatsika zany kakitsika zany manoloana zavatra zany fa tonga dia mahatsiaro ianao hoe efa filme efa nandeha zany satria nisy ohatran'izay raha ohatra ka tsy ahivina kely zany ny tantara dia tamin'ny herintaontsika tao anatin'le ataontsika hoe fotoana tena napiakatra be ny adevitra tamin'ny resaka mangarahara dia nisy fanalana ny tale général ny contrôle financier tamin'ny herintaona sy ny tale général ny comptabilité publique kakitsika tamin'izany hoe fa maninona ny esorony ireo olona ireo
ao amin'le zavatra tena hoe kirakiran'le zavatra ilaina tamin'izany zavatra zany mipitika tampoko reo zao ndray zany tsika ety ao anatin'le atao hoe olona mendraikitra sy mamola vola ary mandrafitra ny resaka fanaraha-maso ny famatsim-bola avy any amin'ny PTF manidina koa reo olona reo lasa saintsika manoloana an'izany ino ty fanapa-kevitra raisy mitondra fanjakana eto amintsika ty mijery an'izany tsika zany dia gaga hoe fa ahoana misy an'izany ary zany le ilantsika le hoe aloha le ministra hiakatra ao tangatantsika fanavany hoe fa maninona mifoananareo le olona amin'ny toerana io amin'izao vanim-potoana tena hoe mila fantatra ny mangarahara amin'ny famatsim-bola azontsika avy any amin'ireo mpiara-mombona atoko reo zavatra zany tena mahagaga anao zany ary mampiasa saina ao anatin'le izy eto moa diverenako ny zavatra zay ndresahako maly satria tsika mila mijery lavitra ary tony fandarana tony dia fandarana zay ezahantsika nazavana ny sainy be sy ny maro tsy voatery ny aty amin'ny fanoherana ihany fa rehefa hoe gasy ty tanindrazana dia mila mandinika tsara no avy ny taranaka fara mandimby malitsika tena nanindra an'iny mihitsy hoe io resaka fanomezana zo-pirenena ho an'ny teratany vahiny izaka ny zo-pirenena malagasy io dia mila fitandremana napetraka tsika zay maly satria ho lasa ady hevitra atao anatin'ny fivorianay le izy le fivorianay nefa eo visioconférence ny anaovana azy fa tsy isy ady hevitra be tena enjana be ary dia zay ny mahatonga atsika nanaitra zany ny opinion hoe mifo azy tsika fa misy zavatra ohatr'izao mananotanina mety hanimba ny hoavy ny taranaka faramandimba raha pitsy ravaka pitsy ny ndreto mpitondra rety vita ihany vitany amin'izao vanim-potoana misy azy zao hoe na vita mission izy na azo zo-pirenena inareo ilay teratany vahiny miasa simonina eto aminay eto fa ny taranaka faramandimba raha pitsy ravaka pitsy no miaran'izany zay tsika vao mahita hoe nisy lafiratsy ny kay zavatra iny fa tsy androany tsika ny ady hevitra amin'izany hoe io aloha raha mahavita miady hevitra mitoka gasy tsika dia mbola mihoatra lavitra n'izany ny tokony lanjany ny ady hevitra amin'izany hoe zo-pirenena malagasy aho omena ny vahiny zany ohatra anankiray ny raisiko maly le hoe mba hasaivo manambady gasy ary izy zay izy vao omena n'le zo-pirenena satria miteraka amin'le gasy manomboka eo amin'le zanany zany no mizaka zo-pirenena zay vao mahazo le ray sy reniny le reniny moa zany am'izay mety gasy ny rainy mety le teratany vahiny dia ohatr'izay koa na le rainy no le reniny teratany vahiny fa le rainy gasy dia le za manomboka eo amin'le zanany zany mizaka le zo-pirenena dia mahazo le anankiray tokony azo an'izay fa reo nge tsy s'intègre aminao zany hoe mba teneny izy ao ary fa manambady gasy nareo na ho vadininy gasy misy sansany anankiroa manko zay le ray manambady gasy zany hoe le lany zareo maka vehivavy gasy na zareo vadininy gasy le vehivaviny zareo alainy lehilahy gasy ino no tena sarotra iny mba ho hitatsika ahitanao hoe io ary zareo fa s'intègre tokoa ao anatin'le tiany azahoana n'le zo-pirenena mba andramatsika atao arofanina eo aloha zany ka raha tsy le manomboka eo amin'le zaza zany hoe na rainy gasy na reniny gasy zay izy gasy dia mahazo azy zany le ray aman-dreniny rehefa avy eo zay natao fepetra ao anatin'le izy fa tsy anaiky izy tsy mety zany elany ilantsika reo vao zay napetraka tokony asiana arofana ahitanao tsara hoe correct ave izy sa tsy hoe inona ny tena ny anatin'izay fa tsy hoe hitrandraka an'le arentsika eto anao exploitation an'le fananatsika eto dia raha pitsy izy izesta amina zay nke gasy za hoe efa nyteneniko anareo iny le aksianina moa iny zany le hoe asinaina iriji androany amina million de dollars any ny investissement hoentiny any amin'le tany afrikanina any hanaovana ny fanitarana ny ambaindainy aviaizany nanitarana an'izany ny ainga aveto amintsika zany ny ainga aveto amintsika zany resaka telefona ny ataony any any Tanzanie Togo jereo any anatin'ny tambajotry zay fa 500 millions de dollars zay ny investissement hoentina ary tena milaza fa tena mitovy amin'le mponina any mihitsy izy tena hoe tiako mponina ty aminareo ty ao anatin'le dokam-barotrany ka tena hijeriny ampiroboroboana zao atao amin'ny firenenareo any amin'ny tany afrikanina any fa aviaizy le sehatritrinany an'izay satria izy miteny hoe zavy any Madagasikara itsika zany nanome an'izany tremplin zany an'le olona androany hanaovany investissement partout fa aiza le gasy ray gasy reny iza no mba mahavita an'izany
netsika ny mpanezaka ny gastrona ka tsy Maurice fotsiny a chef mbin gasy ray gasy reny nakao Maurice fotsiny tsy voary ny fanjakana malagasy napodiny ny olona Mauriciana nefa eto amintsika eto tsy fakalako Mauriciana zone France feno anazy dina sehatra tsy ataony eto Madagasikara fa mba ina le arofanina oety le fanjakana malagasy netsika lasany any fo tsofon'ny olona mivery ilany vaniny zay le tiako tenenina anareo le ampo-pirenena hoa sy le fitiavan-tanindrazana le mahagasy anao inona ka izao ny mahagasy anao tsy indriko foana zay tsy indriko zay tsika mila manana an'izay ampopo zay inona le mahagasy anao inona raha tsy zany ny olona no misavika anao ianao nefa tsy mahita ravina varatra ao anatin'izany izy no midebadeba aminao ohatra ny ady tany be da be eto amintsika io fa nanana taranaka nandova 4 hectara teto reo androany ny style amintsika mihitsy ny karana hoe anay ty anay ry anay itsy faritany daholo ny taninao ray manontolo gasy ohatranao ny trongisiny miala teo eritreretantsika tsy fankalana zany fa itsika mihitsy ny mila mandinika hoe ino ty mahazo atsika ty matory tsika saforan'olo gony zay le izy rehefa tsy eritreritra no avy tsika dia ny olona manao zay tiany atao eto ny hafarany izy ny lasa olombo fidina oeto ny hafarany dia sady raisiny any amin'ny administration raisiny any amin'ny fandrarahana eo tsika ny raisiny tonga zany zavatra teneniko zany rehefa ohatra ka tsy tonga sainy tsika tonga zany 10 taona fotsiny meko anareo dia tonga zany satria tsika androany ina ny arofanina petraka tsika izy mentsika izaka an'le zom-pirenenako mahazo milatsaka ho fidina izy zany tsisy hoe-petrazonao atao meo an'le zom-pirenena izy dia gaga am'izay anao rehefa aveo anteny miara-pirenena malagasy mahagravy andray dia ty raha ianao zany miresaka aminazy ahoana dia miresaka eo nareo dia misy oatra anazy anankiray tonga avy any ataoko hoe misy gasy efatra eo dia misy karana roa telo rehefa misy zavatra mandeha le adihevitra eo ka hitany hoe ohatrany tsy metimety aminazy le any avadiny lelany ke mitsika izy zare zavatra mikopy an'le resaka ianao miteny gasy hainy izy miteny itsy za mbola tsy nahita sekoly mianatra teny karana teto Madagasikara tsy mbola nahita mianatra teny sinoa misy sy ferany mihitsy io fiteny io tsy ho hainao ianao vao fosa maivana ao anatin'iny any le problème atsika ka eritrereto io ateny miara-pirenena io misy 700 fotsiny izy ao hafahafa ihany fa ndeha fivoriana ny ao tsy fankalana fa mampisokatra antsika zany hoe possible zany zavatra teneniko zany afaka 10 taona raha zao zotra itondrantsika azy zao hoe sokafatsika hatramin'ny fizakana ny zom-pirenena malagasy dia tsy mionona mifakana ny tany ny fandrarana sy ny resaka fiarina fotsiny io fa hatrany amin'ny fihezana ny administration feny io teny amintsika mpangatakatiny am'izay tsika rehefa aveo problème tena problème mieritrereta mandiny amaranako ny anjarako am'izao marain'izao satria mandehandeha any le ora dia averiko sy tsindriko a ilay zavatra ndresahako maly any somary ninjaniko misy le firesahana azy ho atsika tiako Madagasikara satria lay matiako Madagasikara mihitsy ny tiako tsapatsika timma zany hoe tsy hoe rehefa teolany dia ilatsaka amin'ny anaran'ny tim fa misy fotoana ny tena zay hoe rehefa tim dia tim
ny antony le matim manao mihitsy ny fierté anao zany hoe zaranga tim dia tsy azo zongozonina matim na tsy ohatra ny zavatra mitrangana vangaindrano amin'izao fotoana izao. Inona zavatra mitrangana vangaindrano? Nirotsaka amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara le candidat be ny tanàna Nga Dieudonné io dia hafa ny lany teo zany, dia nandeha fitoriana dia namoaka ny conseil d'état amin'izao fotoana izao hoe izy no lany le candidat tim io dia inona zavatra mitranga? Savian'ny IRD ary nga candidat tim. Tena mpanaovina engagement hoe lefa any amin'ny arena ny taratasy fa ianao dia IRD. Mahay nareo ka. Tena miaika hitondra firenena ve nareo? Dia ohatry zany ve nitondrana firenena? Tsy fantatro le filohan'ny republika angamba zany zay ny ataony hoe nananganana le IRD anaovana raharaha maloto ohatry zany. Tsisy enatra, tsisy tahotra tsony fa dia tena hoe anasaina manao engagement io fa IRD io namana io fa tsy tim tsony. Nefa le nalany anazy io zany tsy afaka kosehanao, tsy afaka fafanao satria io tsy nirotsaka tamin'ny anaran'ny IRD tompoko fa nilatsaka tamin'ny anaran'ny tim. Ary matoy nahazo vato dia satria ny fitenena fa candidat ny tim izy. Fa raha ny tena izy za candidat ny IRD dia ny IRD ny fidy anazy. Fa androany ty fitondram-panjakana ty zany mikipo maso manoloana ny zavatra ohatry zany. Mahalalana reo menatra. Tena tsy olana le hoe maire ho alainareo tsy hany mihitsy le olana. Fa alainareo tsisy enatra tsony amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Zany ve no lovainy taranaka faramandimby hoe rehefa lany amin'ny anaran'ny tim ianao dia avy eo nasaina manao engagement any amin'ny IRD dia lasa antoko ane le tiako Madagasikara tsy indépendant io. Sa rehefa nareo mandika lalàna dia tsy maninona. Mety ve zany? Malahelo le zavatra misy. Tena hoe inona ary ty zavatra ty? Vao mivoaka ity dia niantso anahy ny sombamboaka Madagasikara voafita ny vangaindrano. Misy zavatra ohatry zao izy henoko mandeha any fa mba jereo honorable. Okeo sotranao. Dia nanaraka an'le izy tokoa. Kakitsika androany hoe asaina manao déclaration eo anoloana mpanjaka mihitsy, ny mpanjaka ny atoerana zany. Fa le mpanjaka ve zany mitovy amin'le rafitra mifehan'le fifidianana hoe rehefa manao déclaration manoloana le mpanjaka izy fa manomboka androany izy dia IRD dia lasa IRD ve zany ny lokona lany anazy? Amin'ity mandat impératif atao Madagasikara ty lalàna bolanareo nampandany an'izany mieritrereta marina tena tsy haiko tsony isokajiko an'ity mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ty. Lalam-pandrenana io Andry Rajoelina filohan'ny republika amin'izao fotoana izao no nampiantso vahoaka tamin'ny teteza mihitsy hoe andeha hifidy lalam-pandrenantsika. Zahay izao nanao propagandin'io, haiko ny ao anatin'io, ny tety ny faritra atsimo iny zahay nampandany an'izany lalam-pandrenana zany. Teto Antananarivo zany fidina tamina carnet pokotana efa verimberiko foana zany. Lany le lalam-pandrenana ny mandika anazy androany. Le pomba le mpitondra fanjakana nampifidy an'le lalam-pandrenana tamin'izany ny IRD. Hoe aty misy olalany amin'ny tim dia tsy minina fa avadikitsika IRD amin'ny anarany hoe miteny manoloana mpanjaka asaina manao engagement any amin'ny arena. Aiza ny lalàna misy an'izany? Nareo ve tsy mamalala menatra? Tsy naniriny volo amin'ny andrina ty enatra. Ny anareo brona mihitsy nitapika andrinareo. Magaga. Tena tsy tahotra tsy entra tena hoe tsy haiko hoe mieritreritra ve nareo fa tena hoe fanjakany baroty eto ty dia zay tianareo atao mihitsy ve zany? Tsisy tsony mihitsy zany hoe tena mba ena maso na kely ary. Dia le filohan'ny republika zany amin'izany dia mangina fotsiny ay tomboray ny maire IRD ok zalahy mety zany. Ina lany tamin'ny tim male izy tao zavadio atao ve IRD dessin animé nge zany. Ohatra mieritreritra hoe Tom et Jerry le manao an'le mitatana an'le fitondrana dia afaka atao an'izany. Dessin animé. Tena tsisy lojika tsony mihitsy hoe mba faravatsiny hoe mba malala menatra faravatsiny rehefa atao hoe tsy matahotra dia mba malala menatra zany.
zay tianareo mihitsy. Zay ny mahatonga anahy tamin'ny maly ny teny mafy ny tia mino hoe aza maika amin'le resaka fionganan'ny fanjakantsika. Fa aleo ho tsapany zao tontolo zao, ho tsapany voaka malagasy rehetra ohatra zany ane le mpitondra eto amintsika. Zany manao dessin animé ohatra zany zavatra mitrangany vangain-trano zany. Olalany amin'ny tim dia avadika eo fotsiny ha IRD dia manday impératif lalampandrenana amin'io. Tena mampalahelo. Mampalahelo zany zavatra zany dia tena tsy haiko hoe inona ny sokajina anazy. Dia zay ny tenenako amintsika hoe aleo hipotra mihitsy ny ara-tsim-panahan'ireo. Aleo hita daholo reto daholo ny aratsy ny zavatra ataony, reto ny fandikan-dalàna ataony. Eo moa zany le tsindriko foana hoe io zany ny lesona ho antsika manomboka zao, ny atao hoe lanja ny fifidianana. Hitatsika tsara izy io ka école daholo zao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Mandika lalam-pandrenana le président, mandika lalam-pandrenana le pomba anazy. Fa tsy afaka manao ninino tsika satria manino vitsy ny solombavambahoaka tsika. Fa raha zao tsika nana solombavambahoaka ny fanantsahana tamin'ireo, miteny anareo tsa nanao foana ipitondreo. Zay ny lanjany atao hoe fifidianana. Tsy hoe rehefa tsy lany le filohan'ny republika dia ho ditsika tsy hita fa misy ny atao hoe ateny mera-pirenena. Tokony ananantsika solombavambahoaka maro anisa nanentana an'izany ane tamin'ny fampelezan-kevitra fa vitsy ny tonga saina. Fa androany averina amintsika zany tonga zao ny fotoana mahatsiarova tena hoe manandanja ny fifidianana, tena manandanja ary tsy azo atao mihitsy ny miravoravo tanana na izy ianao na izy. Feno 20 taona ianao mandeha mifidy ianao ary tena mametraka hoe ty le izy manandanja ny politika. Fa tsy azatsy ianao politika fa tsy tiako fa ohatra zao ratsy ny politika ireo mitovy daholo. No, mamaritra ny fiainanao foana io. Noho izany misy lanjany lehibe mihitsy. Tsy hoe rehefa tanora ianao dia tsy tokony ianao politika. Tsia, eo mihitsy ianao tokony mianatra ny atao hoe politika. Io ny ka école le fampipotra daholo. Dia hita tsara zany manavaka ny vary sy ny tsiparifary hoe ohatsy ny ahoana ny lampandrenana dia inona ny ataony reto, manahoana ny teti-bola, manahoana ny ateny mera-pirenena, manaraka tsara nareo. Dia hitanareo amin'izay hoe tena mavesa danjaka ny atao hoe fifidianana. Tsy ny filohan'ny republika rery fa na ny ateny mera-pirenena na mibe ny tanàna na mpanolotsaina ny tanàna misy lanjany daholo zany. Tsy mety mihitsy ny hoe raha ny filoham-pirenena ny tahan'ny fandraisana anjara 50 isan-jato, rehefa solombavambahoaka izy dia lasa 20 isan-jato. Fady zany. Fa ianao aty amin'ny fanoherana zany na ianao aty amin'ilay toko misy ianao dia tokony mametraka hoe lahara-pahamehana io tsy miovy io. Rehefa 50 isan-jato tsika dia 50 isan-jato foana. Ary mazoto tsy mavitrika amin'izany. Adidinao amin'izao tsika amin'ny teny zao ny misava eny amin'ny fokotany hoe manahoana tokoa mikasika ny anaraka ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy miandry efa tia potimoty fa andeha hijery ny anarana anatin'ny lisam-pifidianana zay. Androany ianao fa adidinao zany. Efa anjara briky raisinao politika zany. Tsy hoe ny miteny ohatranay foana ny atao hoe manao politika. Fa rehefa makany amin'ny fokotany ianao mijery ny anaranao anatin'ny lisam-pokotany efa manao politika ianao zay. Mamita ny adidinao ianao zay. Ho an'le firenenao mba tsy ho very ny zoanao anankiray iny. Vato ray manandanja. Tsy zavatra zany ampanao zay atongavantsika saina. Ny aty amin'ny fanoherana moa hiezaka metraka ny hoe averina ny legalitisme zany. Zany hoe misy fikambanana ho ana mpisolo vava tsara sitrapo, hiasa sitrapo zany, hivondrana ao anatin'io ahafahantsika mametraka hoe mila manana fahasahiana le vahoaka miteny marina. Dia reto misy ekipana mpisolo vava na maninona moa mety misy magistrat koa mety bénévole mazoto hiasa ao anatin'izany mba ahafahana miaro hoe satria ty ny lalàna satria zao dia miaro anareo raha ohatra ka miteny marina nareo. Rafitra ao ataony any amin'ny fanoherana zany, aty amin'ny fanoherana. Satria manomboka mipotritsika, manomboka manana fahasahiana mitsangana tsika, manomboka manana fahasahiana miteny tsika, fa mila arovana koa tsika le miteny satria arangarangany retsy ny fampitahorana hoe raha miteny an'izao nareo dia cybercriminalité zao ary raha-pitsarana. Fa rehefa misy lay vondrona mpisolo vava afaka mamitondra ny anjara brikiny hiaro an'izay olona manana fahasahiana haneho hevitra dia zavatra ngezabe zay. Dia ny aty amin'ny fanoherana zany manomboka tonga amin'izay fananganana an'izay ekipa hanao an'izay. Etiko itenena amintsika hoe ny fijerena ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra
ny fitanisana ny zavatra tsy mety atao am-mpitondra dia adidy zany amin'ny fanoerana. Zay ny tsy mampikorapaka atsika ary zay ny tsy mamaika atsika. Fa araka ny teneniko anareo hoe ampahafantarina n'izao tontolo zao, ampahafantariny rehetra fa reto avy ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra io, reto avy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra io, dia maka lesony tsika avy amin'izay. Tsy misy olona ilana ambolony ntsony rehefa avy eo, tsy misy olona ho voatambitamby amina resaka baolina sy maillot ntsony rehefa avy eo, fa olona tonga saina sy olona mahafantatra ny adidy raisiny amin'ny firenena no miatrika an'ilay mpitondra zatra lalandrinina. Zany zavatra zany no mila mipetraka eto amin'ity firenentsika ity. Mino sy manantena fa na dia foy aza ny fanazavana tondrako an'izay azontsika ny tiako ambara ao anatin'le izy. Tsy ny mahamaika ho azy, tsy ny fanonganam-panjakana ny mahamaika, tsy lahara-pahamehana zany, fa ny mahamaika atsika dia hoe fantaro io mpitondra fanjakana io inona ny tsy mampety an'io, dia tsy mihinana ambolony ianao. Ary resy lahatra ianao amin'izay fotoan'izay fa misy antony tokoa no mahatonga anao mitodi-damosina n'ilay mpitondra fanjakana. Makasitraka atsika rehetra efa ao amin'ny Antsoatarby ao ny Ralagy Maxime Raleseheno apitako any amin'ny avy hatrany aloha ny fanoizana ny fandarana mialohan'ny tongavany honorable Antra Razafy tokoa rehefa avy eo mbola anamafy an'izay resaka nataoko teo zay samby utahin'Andriamanitra veloma isika rehetra samby tsara. Ralagy Maxime menanao fitenenana. Ia manapitra trany ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja. Misaotra veloma isika rehetra samby tsara. Fankahirizana omentsika isan'andro ho anay rehetra izay miantsehatra eto amin'ity fandarana ity ary miezaka koa moa ny manome antsika trany ny zava-misy eto amin'ny firenena, ny zara amintsika, ny famakafakana, ny fahitana ny raharaha amin'ny ankapobeny ary ny fampirisihana antsika trany anaraka ny fiainam-pirenena. Kopakopatanana no ho atao antsika rehetra izay na ny eto an-tanindrazana na ny any ivelany liana trany ny amin'ny raharaham-bahoaka ny raharam-pirenentsika. Izay no ela fa mbola mitana ny saintsika rehetra ny valanaretina Covid-19 izay azombala fa tena mianaka amin'izao tsika miteny izao raha eto Madagasikara. Faritra Analamanga manokana ny resahana dia hita fa misy karazany maro ny fisehony eny anivon'ny tokantrano dia mandray fepetra moa ny tsabo tena any trano. Maro ihany koa ny matahotra ny manatona ny hopitaly fa dia samy manao izay ho vitany amin'ny fitsaboana tandrify azy any tokantrano. Fantatritsika manoloan'izany fa ny fitondram-panjakana dia hitatsika fa alady lasa teo tao anatin'ny fandarana nataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fandraisana fepetra amin'ny 5 andro manaraka dia hitatsika fa seolany ary azo tsapahitanana ny tsombiazan'ilay gouvernemanta, ny tsombiazan'ilay fitondrana ara-tsoelona. Ny omaly dia nahatonga 2000 bouteilles d'oxygène ny fanjakana malagasy. Fantatritsika tamin'ny herinandro lasa iny dia nahatonga concentrateur d'oxygène 420. Tamin'ny taom-basa tsaroko dia ny volana May toy izao dia nisy ilay fikambanana Respimada izay izy io dia niainga amin'ny inisiativan'ireo mpikaroka malagasy raha tonga teto amintsika ny Covid-19. Fitaovana anankiray izay nasehon'izy ireo mpabe maso mitovy amin'ny concentrateur d'oxygène azo asolo an'ity fitaovana ity ary ny fanandramana nataona ny
essai dia naza ho izy ireo fankasitrahana tamin'ny société d'anesthésie et réanimation de Madagascar na ny SRAM fa nazo fankatoavana ihany koa na fankasitrahana tamin'ny sodabe ny faculté de médecine fantatsika ny professeur manalatina tamin'izao fotoana izany tamin'ny herintaona lasa izany andrana sy fampisehoana fitaovana izany ny fanjakana malagasy moa zany nanoloana an'izany dia atreto fantatsika hoe tsy dia hita loatra ary tsy refio toy ny tamin'ny IMRA no nananganana ny société izay fantatsika azy loatra société pharmaceutique malagasy izay amin'izao tsika miteny zao dia tsy fantatra na opérationnel na tsy opérationnel fantatsika moa fa misy ny covid cellule sy ny sisa dia atreto raha ny mangarahara ny mahakasika an'izany dia mbola tsy noresahany ny fanjakana malagasy mitiako atongavana dia ny hoe ny respimada tamin'ny taondasa dia naneo an'izany voka-pikaroana izany malagasy avokoa izy ireo no mivondrona ao anatin'ny ity fikambanana mpikaroka ity raha nanafatra concentrateur d'oxygène ny fanjakana malagasy 404 dia tombanana ho eo amin'ny 1200 na 1300 euros ny concentrateur d'oxygène manelanelany 5 litres ka hatramin'ny 10 litres raha tombanana ny vidin'ity concentrateur d'oxygène 2400 dia mety mahatratra hatramin'ny 2 millions na 2 millions 5 euros eo zany ny nanafarana azy fantatsika izany fa azo ambara fa vola lehibe zany satria dia mitetina any amin'ny 10 na 12 milliards ariary anoany izany vola zany ny tena isotomana ny sainy rehetra dia hoe raha misy malagasy namoaka voka-pikaroana toy itony dia tsy tokony ho asan'ny fanjakana ve no manao vaindon-draharaha ny manosika an'izany voka-pikaroana izany fa tsy maintsy manafatra isika tsy matoky ny fahaizan'ny malagasy mpikaroka ve fa tsy maintsy mitodika mandeha makany amin'ny fahiny no ividy sy mitady ny filana eto Madagasikara ekeko fa maika ny raharaha atrehana amin'ny covid-19 kanefa herintaona lasa izay ty voka-pikaroana ity any no mbola ahafahana mijery fonony amin'ny ny fanjakana malagasy dia tsy manao vaindon-draharaha ny malagasy mitovy saranga amin'ny tena manana ny fahaizana sy ny fahalalahana afaka manao zavatra sy ametraka ny sonihany eto Madagasikara amin'ireny voka-pikaroana ireny fantatsika ny orinasa maro eto Madagasikara dia mila fanohanana amin'izany voka-pikaroana rehetrarehetra ny bouteille d'oxygène 2,000 izay tonga ny fanjakana malagasy dia tombanana mitentina eo amin'ny 150 000 na 180 000 euros eo any amin'ny 500 millions à 600 millions d'ariary malagasy izany zany no tomban'ireo fitaovan-danafarandreo hitatsika nefa moa fa ny fomba mahazatra ny filohan'ny repoblika io dia tena fahaizany manokana dia ny communication dia izay tetibidy izay zany no misy toman'ny sain'ny filohan'ny repoblika ny malagasy ny amin'ny hoe manao zavatra izy ary tena miatika marina an'izao
olany Covid-19 resantsika izao. Fantatsika ihany koa fa antokanana ny CDC mandromena ny omaly izay misy 100 farafara. Ny tiako atongavana manoloana an'izany fanadihadiana natao izany ary mba tiako zaraina amin'ny malagasy rehetra miaina. Mihoatra ny teti-bolam-panjakana 11 000 miliara ariary dia eritreretina ohatra faingo vitsivitsy ao anatin'izany teti-bolo izany ity vola fandaniana ny bouteille d'oxygène sy ny concentrateur d'oxygène resantsika ity. Izany hoe tsy dia zavatra tena azo tsapain-tanana be manoloana ny teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020. Kanefa moa ny fahaizana manokana ny filohan'ny republika izay te-hiteny sy hiala mivoaka malagasy fa manao zavatra miatrika an'izao raharaha izao dia tsy izany. Zavatra tsapa dia izay hoe ny fanjakana malagasy taitron'olo mandroatra ary manao ny atao hoe pilotage à vue. Efa eny am-piandanana vao mitetika. Hitantsika raha ny vision IEM dia effet d'annonce tsy misy toazy ny nanolorana an'izany vision IEM izany tamin'ny vahoaka malagasy. Ny programme général de l'État dia saika ny 900 ny solombavam-bahoaka dia nankatoan'izany ankoatran'ny fanoherana. Raha ny plan Marshall 1000 milliards resahany filohan'ny republika dia aritrany dia tsy misy fanohanana fa natolotra effet d'annonce avokoa izany zavatra tiaka tongavan'izany. Dia tonga indray ny volana Desambra 2020 dia programme émergence de Madagascar no ady hevitra manoloana ny fiainam-pirenena. Ary raha nambara ny filohan'ny republika dia tsy maintsy natolotra ny volana janoary lasa teo izany. Jerena ny teti-bolam-panjakana ny 2020 sy 2020 dia efa voalazako teo fa ny 11 000 miliara. Fanontaniana tena tsara apetraka foana manoloana n'izany effet d'annonce izany dia hoe raha io ny UN hatrany am-pinoana dia nambara ny filohan'ny republika fa efa vonona ny vola anatanterahana an'izany. Roa taona sy tapany aty aoriana isika dia fantatritsika loatra raha ny zava-misy iainantsika fa tsapa fa ny amin'ny totongana ny fahefa-mividy ny isam-batan'olona raha toa ka misy ny ezaka tao amin'ny fanjakana amin'ny siapam-pampisoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanontaniana tsara apetraka izany ao anatin'izao ataontsika hoe évaluation à mi-mandat ny filohan'ny republika izao dia hoe iny ny UM nambara ny filohan'ny republika fa efa vonona ny vola inona tao anatin'izany no tanteraka. Faharoa dia hoe raha ny programme général de l'État tamin'ny nandraisan'ny Prime Ministre Tsay Christian azy inona tamin'ireny volazo ireny no vita ny taona 20 sy 2020. Faharoa dia hoe raha anao ny fanontaniana satria izay no anisany ladinika ao amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran'olona dia ny fanontaniana ny teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020. Inona ao anatin'izany lara-pahamehana ary raha misy fanontaniana nanaraka ny ataontsika hoe processus budgétaire ve niverenana tamin'ny conférence budgétaire ve izany fanontaniana rehetra izany no tsara apetrakatsika manoloana ny hiatrehitsika izany
an'ity tapaky ny taona 2024 ity. Ny antony iresahana amintsika amin'izany zavatra rehetra izany dia ny anamafisana amintsika ny hoe ny fitondrana mihitsy amin'izao fotoana izao dia tsy miteniteny foana mihitsy raha miteny hoe mitsapatsapa, satria tsy miomana mihitsy ka ilay fitondrana tany am-piandohana dia metraka mazavany amin'ny hoe izao ny dingana ho fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Mazava loatra toka tratran'ny surprise ny fanjakana malagasy ka miatrika ny valanaretina Covid aza dia manahira-tsaina azy. Tsy mahagaga loatra raha manao récupération politique ny filohan'ny république amin'izao tsika miteny izao manoloana an'itony feuille d'annonce ohatran'ny bouteille d'oxygène sy ny concentrateur d'oxygène itony amin'izao tsika miteny izao. Ny filohan'ny république no lasa mitokana ny CDC izay miala-tsiny fa ny ministre tompon'andraikitra izay ministre ny fahasalamam-bahoaka dia azo tokony miantsoroka sy mandray an'izany antony-raharaha izany. Ny filohan'ny république ny andrasa aminy amin'izao tsika miteny izao dia ny hoe aiza ho aiza ary tsika manoloana ny mety fampanantenana maro natao tao anatin'ny velorano 13 sy ny vision IEM. Efa ohatrinona ny vola tanteraka sy totoso ary inona ny vita tamin'izay nampanantenaina tao anatin'izany viny izany. Izany no andrasana amin'ny filohan'ny république amin'izao tsika miteny izao. Fa ny marina dia izao, ny famakiana ny raharaha dia tsotra, sady tsy niokana ny filohan'ny république mbo tsy manaraka, tsy manao ny asany ny prime ministre sy ny gouvernemanta fa variana amin'ny raharaha fantatsika loatra ohatra ny 73,5 kilo ny Goldgate izay izahay teto Miaramaonja no namoy an'izany, no niresaka an'izany, no nangataka ny siny mangarahara manoloana an'izany. Variana izany ny fanjakana malagasy amin'izao tsika miteny izao ny amin'ny raharaha ny eny am-batany, fa tsy ny raharaha ny amin'ny 5 tapitrisa malagasy sahirana, malagasy ao anaty aretina malagasy amin'izao tsika miteny izao. Raha miresaka fotsiny tsika mitatitra nataon'ny ONU tamin'ny alalan'ny programme alimentaire mondial eto Madagasikara dia distrika roa no tandindonondoza amin'izao tsika miteny izao, dia distrika an'Ambovobe sy ny distrika an'Amboasary Sud. Raha jerena ilay atao hoe moyenne alimentaire globale izay fitaovam-pandrefesana ny mahakasika ny tsy fahampiana ara-tsakafo ao anatina faritra sy distrika anankiray dia efa manamitanina ny seuil izay tenenana fa mety tao anaty famine ny distrika anankiray. Efa any amin'ny 720 isan-jato dia tena miaina ao anatin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Tandindonondoza toy izany ny fiainan'ny malagasy dia ny filohan'ny république mbola sahira-tsaina dia mitsena 2000 bouteille 150 000 ny vidiny. Dia toy izany koa mbola sahira-tsaina mandeha mitsena 2400 concentrateurs d'oxygène. Ireo distrika roa resahako ireo dia tsy latsaka ny misy olona hatramin'ny 200 000 250 000 mponina. Fantatsika fa ny any atsimo dia maro anaka. Izany ny olana fototra sedraina amin'izao tsika miteny izao. Ao anatin'ny grande collecte tsika ary ahina ny faharatsiany vokatra ara-bary amin'izao tsika miteny izao. Ahina ny isian'ny vokatra ratsy satria fantatsika loatra ny taona natrehana ny fahataran'ny orana ary ny faharatsiany fotodrafitrasa. Izany ny fototra goavana olana izay tokony hatrehany filohan'ny. Izany
ny andrasan'ny malagasy teny miroapolo tapitisy amin'izao tsika miteny zao. Ny lalana dia fantatsika fa lasa adiny dimy amin'izao tsika miteny zao ny makany Toamasina ka ny Tamatavy. Tsy vita ny entretien, ny réhabilitation. Ny makany Tsirabe raha adiny roa sasany dia lasa adiny dimy koa amin'izao tsika miteny zao noho ny aratsy ny lalana. Ny makany Angivobe dia makany Diego dia andro maromaro miverina toy ny tamin'ny taona 2012, 1999 zany ny zavatra mitranga amin'izao tsika miteny zao ny fahatongavana Andigo. Zany zavatra goavana no ny eritreretina fa mba ho voarina ao anatiny no taona sy tapany. Ny lemaka Mavoay, ny lemaka Davara, fantatsika loatra fa nandritry ny taona maromaro tsy nisy tsony. Zany curage ny lakan'ny Samaloto zany any Ambatondrazaka Nify zany no andrasan'ny tanjaka. Satria tsy mahavita manondraka intsony ny velarantany azo filiana amin'ny tantsaha malagasy. Izany no fototry ny olana ara-pitantanana, fototry ny olan'ny pilotage à vue, fototry ny olan'ny tsy fahaizantsika mieritreritry lalina manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny lafiny fifidianana. Ny fifidianana moa izay fantatsika loatra fa mbola ao an-damosiny filoha ny Repoblika amin'izao tsika miteny zao ny raharaha doublon. Io raharaha doublon io dia misy manam-pahaizana maromaro malagasy ankoatran'ireo pirofo azo tsapahin-tanana izay efa niainga tamin'ny enquête parlementaire nataon'ireo olona Madagasikara, dia misy manam-pahaizana maromaro malagasy no efa manaty aby lalina manoloana anio ary misy ny pirofo azo tsapahin-tanana fa tena nisy ny raharaha osoka ara-pifidianana teto Madagasikara dia ny raharaha doublon zany. Zany no zavatra mitranga ary tsy anginana manoloana ny fahasarotana eto amin'ny firenena. 11 000 milliards ny teti-bola-panjakana amin'ny ity taona 2024 ity. Anao ny fantsiana ny teti-bola-panjakana ny parlementaire dia fantatra loatra teto raha mba manadiady ny tena amin'ireo teknisianina eny anivo ny départemental ministériel tsirairay avy ny hoe nisy conférence budgétaire ve tsy nisy zany, nisy consultation ve tsy nisy zany. Eny district eny anivo ny commune nisy consultation ve tsy nisy zany. Eny anivo ny faritra nisy consultation ve tsy nisy zany. Dia toy ny mahazatra dia atolotra indray zany ny teti-bola-panjakana fantsiana izay tsy nangalana ny hevitra rehetra fa avy hatrany dia atotony ambony latabatra dia afaka adiny indray dia lany. Dia toy izany hatrany ny fitantanana ny Repoblikan'ny Madagasikara fa sady efa tsy misy vina, tsy misy programa mazava ary tsy hita ny tety andro ahafahana manatanteraka amin'izany ary tsy fantatra inona ny vokatra andrasana ao anatin'ny 5 taona hitantanany filohan'ny Repoblika. Izany no mahatonga antsika miteny amin'ny hoe tsy mahomby ny fanjakana malagasy tarihina Andriamatoa Rajoelina amin'izao tsika miteny zao, tsy ampihababana no hitenenana izany, tsy miambamba mihitsy no miteny an'izany amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy mahomby ny filohan'ny Repoblika sy ny ekipany izay manampy azy amin'izao fitantanana eto amin'ny firenena izao. Mila mandinika mieritreritra lalina isika fa ombenombeno no efa itenenako ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy ny gouvernance politique no mandamina ny gouvernance économique et sociale. Lay politika publique mihitsy zany no tsy mipetraka mazava eo amin'ny toerana. Anao iny tsika metsika ary tonga amin'inona fa dia ny fedanose mahafaly fotsiny ny mahavita ny sekoly manara-penitra fa raha mahavita sekoly manara
manahoana ny recrutement ny mpampianatra firminy isan-taona no raisitsika, manahoana amin'ny fiverentsika amin'ny fototra amin'ny fanatsarana ny lafim-panabeazana eto Madagasikara, izay le politika empanabeazana resahantsika eto dia manaraka ho azy fototra afitrasa fa tsy fafitana fototra afitrasa 5 na 10 ao anatin'ny taona sy tapany ny tenenana hoe mandroso ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy zany. Mba mangoaka iray hektara isan'olona no zaraina. Zara 2 hektara isaky ny tanora ny volan'ny beka omaly amin'ny fambolen-katsaka. Dia tsara zany. Fa ny 2 hektara ve rentable ve zany ho an'ny tantsaha anankiray raha amboly pensionnel izy. Miala tsiny fa tsy rentable zany. Totoza ny zavatra atao zany. Fa tsy zany ny sehatra fampandrosoana azo tsapaitana. 2 hektara ny katsaka tokoa dia raha tsara ny vokatra dia mahita 5 taona na 9 taona dia ataovy re tompoko anatin'ny taona ho an'ny tantsaha anankiray raha manana 5 mianaka be azony izy fa tsy ampy azy zany ao anatin'ny taona. Zany no mila fandiniana lalina amin'ny fitantanana amin'ny sehatra ny fampandrosoana eritreretina tiaka atao. Zany ny fototry ny olana. Dia taitaidronono manoatra ny fanjakana dia miantsampitsampy toy izany satria matanjaka ny famerana afaka miteniny amin'ny hoe tsy zany ny fitantanana ny firenena dia midiropaka taitaitra miambakavaka dia tsy mahavanona ary tsy mahavita zavatra ny fanjakana malagasy. Zany indray no hitondrana ny anjaran'ny tena amin'ny tian'io raha tsy resaka fotsiny ny olan'ny rano mampikaikaiky moa amin'izao tsika miteny zao na eto Antananarivo renivohitra aza ny faritra hafa moa Toamasina Andraisakotra dia nandritra izay taona maro izay dia mijaly amin'ny rano ny faritra Atsinanana. Dia fantatritsika loatra nefa fa misy zavatra azo atao, misy asa azo tanterahina fa tsy mitodika mandeha makany amin'izany ny fanjakana malagasy. Ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara dia olana goavana kanefa azo vahana raha ny potentialité énergétique ananan'ny Madagasikara mahakasika ny herinaratra na rano zany na masoandro zany na rivotra zany dia tena manana ny Madagasikara fa tsy misy ny politika mitombina sy mazava. Aoka fantatra malagasy fa ny rano very an-dranomasina isaky ny 2 seconda eto Madagasikara dia misy 1 million de mètres cubes. Fantatritsika nefa misy 1 million de mètres cubes ny rano very isan-tsekonda. Zany hoe raha ho an'ny tokantrano anankiray raha tombanana ao anatin'ny 24 heures dia misy hatramin'ny 432 mètres cubes par jour isan-tokantrano ny very an-dranomasina. Zany no andrasana amin'ny fanjakana ahoana ny kapitalizinana zany fitazomana an'izany ho harena. Fa dia aleon'ny fanjakana mandeha mitsena bouteille 2000, mandeha mitsena concentrateur d'oxygène na 2400 toy izay mieritreritra lalina an'izany olana goavana zany. Dia mametraky ny mandram-piona matsika rehetra indray ao amin'ny manaraka. Sady mampahalala no mampianatra ihany koa ary ho antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana miara-manonja aty efa zatra amin'ny zavatra inona moa fomba fiteny anazy hoe synchronisation na coordination ny zavatra resahana eto amin'ity fandarana ity. Mialohany andraisako fitenena dia miarabantsika rehetra izay manaraka amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao. Ianareo efa manaraka moa dia fa taokobakoba-tanana foana fa izay izao vao manomboka mihaino indray na iandro izay rediffusion amin'ny fotoana rehefa aveo dia anaovantsika arahaba. Eo anoloan'ny aretina izay misy amin'izao fotoana izao tsika dia tsy mitsahatra midera
ary makalaza misaotra an'Andriamanitra foana satria mbola meny fotoana ahafahana manao zao fandarana zao, mbola meny fahasalamana ihany koa satria maro le olona izay maniry an'izany atratran'izany andro vaovao zany maniry an'izany azo fahasalamana zany, misy ireo tsy tratra akory na ny maraina na ny hariva satria lavon'ny aretina. Eo ireo olona izay maniry mafy ny ho salama, izay efa manantena fa efa navita ny traitement, izay efa manantena fa efa ray volana lasa izay no sitrana, kanefa hatramintsika amin'ny teny izao dia mbola sahirana satria mbola reraka. Sarotra dia sarotra ity aretina ity ho an'izay tratran'izany aretina zany, tsy ohatra ny tamin'heritaona rehefa fantatritsika fa mafy, fa mafimafy kokoa ary tena mamela takaitra le aretina ho an'izay rehetra izay tratran'izany arakaraky ny toe-batany tsirairay le izy marina, fa nefa amin'ny ankapobeny dia iarahan'ny rehetra izay narary dia tsy vitany 2 volana 2 volana fa misy hatramin'ny 3 volana, misy tena mambolana mihoatra an'izay ary dia mbola mijaly ny ao mitratra ao. Mafy ny manjoan'ireny olona rehetra reny dia mankahery hatrany zahay anareo rehetra izay eo andala pitsaboana, ianareo mbola en convalescence ihany koa mirary fahasalamana tanteraka. Ho an'ireo fianakaviany manany maty kosa dia mamerina foana izahay tsy mitsahatra hoy aho ny miteny sy mitondra ny teny fampiononana sy ny fampaherezana ho antsika tsirairay avy. Marina tokoa fa ny aretina dia tsy miteny, tsy milaza, tsy hita maso, ary tsika rehetra moa zany dia miaro ny tena aloha zay vao afaka miaro ny hafa. Raha ny zavatra mitranga dia hitatsika fa miparitaka any amin'ny toeran-kafa ny aretina. Ny eto Antananarivo fantatritsika fa matoa manokatra ireny CTC marobe ireny ny fitondram-panjakana dia satria miparitaka le valan'aretina ary tsy voafehy. Matoa manokatra ny CTC vaovao ireny any amin'ny toerana hafa ivelan'ny Antananarivo, faritra ivelan'ny Antananarivo dia satria mitatra any amin'ireny faritra ireny. Fanontaniana mipetraka amin'izay dia hoe fa nahoana ary no lasa miparitaka any amin'ireny toerana ireny le aretina? Iza ny tena manao tandremo fa kary iza ny tena tompona andraikitra? Misy miteny foana hoe tsy fotoana fanomezan-tsiny zao, tsy fotoanan'izao hoe sisy, fa tsy eto miara-manonja kosa rehefa nisy adalana na nisy ny tandrevaka izay natao ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy omentsika ny tsiny izy. Raha ny tena nanao ny ataony ny tokony natao izy tsisy fanomezan-tsiny. Mbola veritsika eto izay rezaka izay satria tamin'heritaona verina foana le izy hoe tsy mba mahay maka-lesona ny zavatra nitranga efa tamin'heritaona hoe ny tsy fanidiana ara-potoana ny sistany sy ny famelana n'ireny sidina nidina niditra eto Madagasikara reto teto no natonga n'ireny aretina miparitaka tena gravy. Na dia oharina tamin'isany tany ivelany ara moa izay moa fanao fitondram-panjakana dia oharina foana amin'ny zavatra tsy tokony oharina ny isa izay mitranga. Dia ohatr'izay ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ndraisantsika teto hoe nisan'le vol 934 ny AF 934 iny izay tonga tamin'ny 26 avril dia misy olona misy aretina ny testé positif dia rehefa tonga ny kabary sy ny fametrahana fanontaniana tamin'ny lahady, fanontaniam-panao gazety tamin'ny ministra sy ny président'ny république ny filo, dia zavatra nitenenina dia anteny anavina sy hafahafa no nataon'le filoham-pirenena hoe dia fanarahana eto zany fa dia tsy misy tsony zany exception zany. Osy odo ozy izy député n'ambanivohitra zay. Fa ny zavatra tenenina sy mifepetra raisina dia tsy arahanareo ary nareo no voalohany tsy manaja an'izany. Milaza fa tsy azo atao intsony mamory olona mihoatra ny 500. Ny apitsony iny ihany dia mamory olona mihoatra an'izay nareo amanjatonjatony any Antsirabe. Dia mandeha mitety faritra indray satria nilazaina fa hoe midy indray ny faritany, midy ny sistany, midy tsy azo andianana ny etseneroa. Dia iza indray no tsy manaja n'izay fepetra sy ny zavatra ny teneninario izay, mbola fitondram-panjakana ihany.
dia voamalinomalina tonga polémika indray io na dia fenina toy inona raha nanao inona nanao inona ianareo ny transparence zay angatahana ny mangarahara zay angatahana fitondram-panjakana tsy hainareo mihitsy n'le izy fa manjary lasa le olona any anatin'ny tambajotra serasera sy mimpanao gazety no lasa manao ny asan'le fitondram-panjakana lasa manao investigation nantsy tokony hanao an'le izy ary niteneniko eo iaho hoe ary ny teknôlôjia zay mandroso amin'izao fotoana zao dia tsy azo sakanana mihitsy dia ahafantarana zavatra maro ary na mandainga toy inona na manafina toy inona araky nitenenina tany aloha tany hoy e manana an'le culture de cachotterie zany hoe manana an'le fomba kinafinafina fitondram-panjakana naninona zao tsy nitenenina tamin'ny lahady tamin'ireny fotoana ny rahana tamin'ny mpanao gazety reny hoe mbola isy vola hafa ihany koa akoatran'le fandiresahana zay ho avy raha miandro zao raha miandro zao miandro zao tsy maninona mihitsy nitenena hoe isy cargo avy fa tsy miafinao ambadiky le ty cargo ty tsy mitondra olona ty mitondra olona fa nareo zany dia tratra foana ary tratry ny olona dia inona ny zavatra nitranga omaly satria ny teknôlôjia ahafahan'ny olona rehetra manaraka ny sidina zay tonga mivoaka sy miditra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny flight radar dia hita omaly mbola tsy tonga teto akory le avion zay niala avy any Addis Abeba dia efa nivoaka irany tambajotra serasera rehetrarehetra fa misy avion zay ho tonga eo amin'ny seranatsambo eo ny seranam-piaramanidina ivato amin'ny ray sasany mahery-dimy dia tonga tokoa le avion dia efa tonga ny mpanao gazety tonga ny olona rehetra zay lina tamin'izany satria ny zavatra nitenenina dia hoe tsy misy sidina tokony miditra intsony na avaiza fa avy eo moa zany efa nahitsy hoe misy cargo tonga na avion tsy mitondra olona fa anao rapatriement miala eto makany ivelany sisy misy exception misy motif impérieux dia ino nivoaka indray motif impérieux maly inona indray nolazay ny mpitondra fanjakana mikasika ny avion any Ethiopian Airlines omaly na inona tenenina na inona tenenina dia nisy fiaramanidina tonga teo ka raha itenenareo fa cargo le tonga teo dia nivoaka avao aloha dia nisy olona nisy masera nisy équipage-na avion olona malagasy nisy vahiny nisy olon-tsotra reny ve le entana lasa entana ny olona amin'izao fotoana zao satria nandeha cargo inona indray no ambaran'le fitondram-panjakana inona indray no lazain'le ministra ny fitaterana ao anatin'izay amorona inona indray zany fa dia hoe pitaribato vilambava foana isan'andro ary mettre en danger ny ain'ny vahoaka malagasy na olona roa na telo na folo na telopolo entina cargo dia olombelona reny ary olona susceptible mitondra aretina avy any ivelany any ninona tenenina hoy na itendray nareo fa efa nanaovana test PCR reo dia tonga teto dia nanaovana test PCR ny hitany mpanao gazety zay tonga teny aloha zay isorana sy ianareo zay namana rehetra napita amin'ny alalan'ny tambajotra serasera reny zavatra nitranga teny ivato reny dia olona zay tonga ny tao anatin'io avion io tonga dia nafatratra samy nifatratra tany amin'ny tomobile zay nisy anazy nisy ny naka taxi nisy ny tonisy olona efa nitsena tamin'ny fiarakodia tamin'ny fiarakodia hafa zany fa tsy ohatran'le tamin'le vol ny Air France akory hoe nafatratra tao anatin'ny bus anankiray dia nentina amin'ny toerana anankiray ny dikan'izany ny tamaly dia olona samy nandeha ody any an-tranony reny olona reny dia zay no resantsika hoe fa maninona no ataonareo ohatra zany foana ary ty firenena ty fa maninona le fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana no tsajaina na le filoham-pirenena no tsy totenitsony dia tokony mieritreritra tsara na koa dia fepetra tsy natao ho ampiarina io fepetra io dia tsaratsara kokoa dia tokony foanana tanteraka any ny fepetra dia alao hijanona amin'izao dia alao hibananaka zay hibananaka ny zavatra misy tsina dia zao ny entrée libre ny sortie mibananaka na ny entrée mibananaka sortie libre dia iza no sakanana dia iza no tsy sakanana dia misy deux poids deux mesures foana isan'andro
ataonareo mizaka antserany aina le Air Madagascar efa tena mitsipozipozy tanteraka le mpiasa ao anatiny moa amin'izany dia efa mampalahelo tanteraka. Taloha zany mpiasan'ny Air Mad zany tena anisan'ny olona tena nanana izy anazy teo fiarahamonina satria nanany ampy. Zao indray zany dia ny tsara dia indray zao no tsy mahazo alalana intsony mandeha misidina naiza fa ny avion privé autorisé satria reny ny tengenan'le fitondram-panjakana mandehandeha etseroa manao eraoera zany mbola mamaika zao manao eraoera mandeha manao fisehoana etseroa. Ny journaliste gasikara no lazaina fa manao show médiatique fa le ataon'le fitondram-panjakana ny filoham-pirenena re show inona ny anaran'ireny inona ny zavatra mitranga amin'izao inona le zavatra mitranga lazaina foana fa manakiny nareo manakorotany tenongam-panjakany maro ny zavatra voalazany namana député fidèle teo ary tena mila eritreretintsika tsirairay zany zavatra zany tsika rehetrarehetra any an-trano any mila mieritreritra tsara satria misy tena famotehana tanteraka an'izany classe moyenne zany efa tsy misy tsony eto Madagasikara. Zany classe moyenne zany no namelona ny économie malagasy fa zao no misy dia na ny olona tena manambola tena manan-karena tafiditra ao anatin'izany ireo karana sasatsasany izay nyresantsika tao anatin'ity herinandro ity izay mieritreritra fa tena tompony ity Madagasikara ity dia zay le karazan'olona voalohany le tena manana ny mpanan-karena indrindra sy ny mantra indrindra fa le eo anelanelan'le classe moyenne dia tsy misy tsony. Efa nazava le zavatra voalaza teo hoe inona ny antony mahatonga an'izany fa mbola le fitantanana fitondram-panjakana mbola amongotra hatrany amin'ny farany hatrany amin'ny faka farany mihitsy zany classe moyenne zany satria na ianao zany zao tena manambola be na ianao efa ao anatin'le kategorian'ny olona tena fa sahirana tanteraka tsisy tsy mitarainy ny vidim-piainana tsy midina mihitsy fa miakatra io zany manao lanja miakatra ny vidim-piainana. Filoham-pirenena ny teny hoe 50% ny fotoana laniny dia laniny edina amin'ny ady amin'ny Covid-19. Le 10 isan-jatony laniny amin'inona raha hijeritsika raha ohatra ka tao anatin'ny 3 andro 4 andro fotsiny dia laniny amin'ny oeraoerany ny asa 20 isan-jatony ny fotoanany sisa ambony. Mbola misy 10 isan-jato ambony eo fa laniny amin'inona rio zany zao dia hitantsika laniny amin'ny fandehanana etseroa mitokana zavatra tokony tsy tokanana zany ve mamaika amin'izao ny tadavin'ny olona zao dia zavatra roa tena tsotra resaka fahasalamana resaka fiainana andavanandro zay ihany sosialim-bahoaka fa tsy mbola andeha hoe anaovana an'izao hoe anaovana an'izao oera rehetrarehetra zao tsy zany mamay ny olona rehetra zao zavatra roa ihany ho ihany zavatra ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia ny resaka fahasalamana io ady amin'ny Covid-19 io tafiditra ao anatin'izany ny fitsaboana ny fanafody ny toerana hitsaboana anazy ny vaksiny dia ny 10 isan-jatony zay lazain'ny filoham-pirenena tokony lanina ny fitadavana vahaolana mikasika ny sosialim-bahoaka zay. Ny ankoatran'izay oeraoera tsisy lana an'izany aloha zany tsy prioritaire zany hito moa ve tena hoe tsy mitovy ny longueur d'onde ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka fa ny azy ny priorité ny hafa ny vahoaka hafa ihany koa dia normal be raha ohatra ka misy cargo na misy avion tonga avany dia afenina mafy satria ny zavatra nitranga omaly dia na le olona zay nivoaka faraparany tany anatin'ny seranam-piaramanidina tany ana dia nafenina na nyentana na nentina mivoaka aloha fa tsy niaraka mivoaka tamin'ny entana satria raha zao no mitoy misy olona mihitsy nefa mieritreritra fa hoe anaovanay fidinana mihitsy ny eny amin'ny seranam-piaramanidina io anakana an'ireny anao an'ireny manifestation reny tany Maurice Île Maurice tany Nosy Maurice ange fa nisy an'izany zavatra zany fa ny antsika eto moa zany dia ny olona manao an'ireny antso any anatin'ny tambajotra serasera reny ohatra ny nanjoany ravo zay piasan'ny ministère-ny fahasalamana dia reny olona reny zany le alerteur d'activité any anatin'ireny tambajotra serasera reny le manaitra ny zavatra misy ao anatin'ny firenena anankiray dia
tratry ny antsojay enjehana ary tsy fantatritsika ny zavatra manjo azy satria mbola anatin'ireny tambajotra serasera reny no anafantarana hoe toa hoe nalefa any amin'ny toeram-pitsaboana marary saina le olona eto moa zany tsika rehetra eto na ny eto amin'ny fandarana miara-manonja na ny mpanohitra dia manaitra tsika foana isan'andro isan'andro hoe mila mijoro mila mitsangana ary mila masa satria ianao io zay mieno zay manaraka ny fandarana amin'izao rehefa tsy misy olona miteny ka tsy teny ko ianao dia tadio tsara fa hitsakitsahanyla fitondram-panjakana sy le olona manana fahefana any etapony loha mihitsiny dia fantatritsika ny zavatra mitranga hoe any am'dijadony isika ary rehefa ao anatin'ny tanteraka mihitsy satria zay tiako atao no ataoko fa ny zay baiko atao zay baiko ataoko no tanterao hatraminao vintsika no mahazaka an'izany hatraminao vintsika no manaiky an'izany mila mihiratra ny maso mila mihiratra ny saina hoy aho fa sahina lehibe reny ny filazana teto amin'ity fandarana ty hoe nyresaka n'izany karana zany tsika teto maro ianareo no matahotra maro ianareo no miresaka aminay hoe enjany za zavatra resanareo zany kanefa tsy maintsy pitsiry ny reny vai ireny satria misy marary any an-trano any misy marary any ampiasana any fa misy ko nge malagasy manalika ihany ko anatin'izany manao zavatra tsy mety ihany ko ary fitondram-panjakana dia anisan'izany manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy zay ny reveriny fa ny vidy azy zay ny veriny fa anompo azy zay ny veriny fa nitondra anazy teo amin'io toerana io dia tsy pahanambava fo rehefa tonga ny fotoana tsy lany anazy to mila mieritreritra tsika rehetra mila mandinika mihitsiny satria fantatritsika fa ny fiainana amin'izao fotoana zao dia tsy hita intsony zay ilazana anazy malemy tanteraka ny olona resahana foana hoe ohatra ny tétanisé ohatra ny olona voatsindrona tsy mampihetsika tsoa fa tonga dia malemy zany no manjohan'ny malagasy rehetra amin'ny ankapobeny na hividy sakafo na hividy inona dia ferinaina isan'andro isan'andro inona indray ny zavatra mitranga aizany mahita vola ty vola azo ty ve mba mahavita an'izao ny manana marary moa dia tsy tenenina intsony mitaitaina isan'andro isan'andro mingary fotsiny tsika mivavaka amin'Andriamanitra hoe mba ho afaka farany aingana ao anatin'ity aretiny ity fa ny zavatra misy aloha dia maizina dia maizina ny lalana satria tsy misy afa-tsy ny vaksiny amin'izao fotoana zao no resaka eran-tany ary ny vaksiny io mbola resa be mihitsiny hoe mbola misy tomposiala ihany koa na ny firenena mahantra sy ny firenena manakatao misy fanapa-kevitra zay niraisiny ny filohan'ny États-Unis Joe Biden zay nyresaka hoe anala ny resaka nanao leve ny licence fanaovana vaksiny afahany any firenena hafa mamokatra vaksiny kanefa mbola misy olana foana koa satria na ny matière anaovan'io vaksiny io ary dia ny amin'ny akamaroany sy ny akabetsahany dia miala any États-Unis nisy resaka teto hoe zany Madagasikara zany dia mbola klasy ny farany mahantra tsy amintsika miteny zao ary nyresaka mahantra zay tsika ho resantsika amin'ny herinandro iny ny resaka kere any amin'ny faritra atsimo iny ny filoham-pirenena araka tenentsika sy ny teneny dia hoe ny fotoana lany ny 900 dia laniny amin'ny Covid-19 fa adino tanteraka ary tsisy miresaka intsony zany resaka kere any amin'ny faritra atsimo iny raha tsy misy an'ireo PTF na ireo mpamatsy vola avy any velan'ireo tsika zava-doza mitranga any amin'izany faritra atsimo zany ho resantsika bebe kokoa reo fa tena izahay eto dia miteny hoe loza tena loza raha ny document azonay satria mivoaka zany zao amin'izao fotoana zao sofa misy an'izany UNICEF zany eto Madagasikara sofa misy an'izany Banque mondiale zany sofa misy an'izany USAID zany sofa misy an'izany OMS zany sofa misy an'ireo partenaires techniques et financiers zay mamoaka ny zavatra tokony avoaka ho fantatry ny olona fa zany moa raha tsy mamaky boky ianao raha tsy mijery documentaire ianao raha tsy mikarokaroka ianao tsy mahalala an'izany fa eto Madagasikara pays dehibe ny tsy mahafantatra akory hoe zava-doza koa nge ny zavatra mitranga any atsimo any resaka malnutrition tsy fahampiana ara-tsakafo mbola resaka zaza enimbolana hatramin'ny 5 taona fotsiny ny resahany eto
fa reo olona reo fotsiny mbola reo zaza reo fotsiny dia miorokoditra reny no mitenen'izany tena mivaraontsana hoe zany no zavatra mitranga eto Madagasikara mbola misy an'izany fa nde oeraoera mbola be dia be ohatrany hoe Madagasikara raha mijery an'ireny show-up ataon'ny filoham-pirenena sy fitondram-panjakana reny dia ohatrany hoe tena firenena fara-miadana ohatrany hoe any États-Unis tsika na any firenena fara-matanjaka reo raha ny fisesehoana zavatra jerena rehefa zavatra mahamenatra ary tena mampalahelo mitranga aty amin'ity firenena malagasy ity eto Antananarivo no hitantsika hoe raha mandeha eny amin'ny arabe no mitsopona faction sisa eny amin'ny olona mitsindroka faction sisa fa ny any faritra atsimo any na ny zavatra hotsondroana raha tsy misy na ny raketa hoanina rehefa lany zava-doza mitrangany malagasy ireo olombelona ohatra antsika ireo mila resahany zany satria tsy miomana amin'izany koa le fitondram-panjakana reo partenaire reo le mpamatsy vola sy mpanampy antsika anao raha tsy misy zany mpamma zany izy mba mijery sy manampy an'ireo vahoaka malagasy any atsimo zany araka ny teneniko teo hoe tena miorokoditra mahita an'izay rapport sy zavatra mitranga sy sa mitrangany tsy lavitra tsika dia verina indray ny ohatran'ireny tany Somalia tany Ethiopie reny aty Madagasikara mbola misy an'izany satria tsy priorité ny fitondram-panjakana zany tena tsy ao anatin'le volonté na ny hoe tsy manana ny volonté politique ny fitondram-panjakana mikasika an'izany jerena fotsiny ary zavatra fantatray ara dia mbola manano sarotra ho an'ireo PTF izay tokony andeha ho any amin'ny faritra atsimo iny ny fandehanana any satria na ao anatin'ny fitondram-panjakana ara dia misy manahirana sy manao ny sakatsakana na dia andehanan'ireo fiarakodia andeha any amin'ny faritra atsimo iny ary mbola misy mametraka olana satria tompo-pahefana izy olona monjy malagasy anaovana fihetsika ohatr'izany olona monjy aina any faritra atsimo engany tompo engany Andriamanitra mba tsy ho tratran'izany coronavirus koa ny any faritra amin'izany toerana zany fa raha zany ny tonga hoe amin'ny système immunitaire ny olona tsy ampy sakafo zany mbola resaka ankizy fotsiny ho any resahana amin'izao raha ny ankizy raha tratran'izany malnutrition tsy fampina ara-tsakafo zany fa reo olo-dehibe reo olona antitra reo zokiolona ireo vehivavy ireo lehilahy tsy ampy sakafo daholo zany olona rehetrarehetra zany fa reo aloha ny vovonjy aloha ny resaka mikasika ny zaza aloha ny mahasarotiny reo partenaire technique et financier reo fa mampivaraontsana reo olona araka ny tenena teo hoe tena mahantra sy Madagasikara ary raha mijery ny oeraoera ataon'ny fitondram-panjakana dia ohatrany hoe tsika ny tena fara-manana ary mafehan'izao rehetrarehetra zao nisy resaka tamin'ny lahady ozy izy ny filoham-pirenena hoe raha miaino ny Gasikara dia ohatrany hoe miaina anaty afo be mihitsy ny ty Madagasikara ty fa inona reny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao tsy efa manakaiky ny afo be ve tsika fitondram-panjakana no tsy matsapan'izany fa tena efa manakaiky ny afo be ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy tsy manan-kohanina tsy afaka mitsabaraky ny tokony ho izy tsy afaka mampiana janaka tsy afaka manao ninina fa sahiranana tanteraka dia zany ve dia sahanareo ve no miteny an'izany hoe fiainana mandeha araky ny tokony ho izy no misy amin'izao zao ny olona tokony manana ny toerana misy azy resantsika eto foana ny ireo mpampianatra any amin'ireo université ireo nge tena tsongombolo zany fa tratry ny fahasahiranana nge zany ireo dokotera professeur sisa zany tratry ny fahasahiranana nge zany ny mpampianatra ny olona rehetra mandray karama isam-bolana efa tratry ny fahasahiranana daholo nge zany fa rehefa sahirana ina ny azo lazana an'izany fiadanana ve no azo lazana an'izany ohatrany mandatsa le zavatra nylesahana tamin'ny lahady ohatrany hoe mandatsa tena mandatsa mihitsiny araka tenentsika teto hoe ny vahiny indrindra fa ny karana no mahazo vahana ary tsy maintsy resantsika ireo misy miteny hoe tandremo ny sécurité anareo tandremo zao conscient zany zahay tena conscient zany raha manonona anaran'olona zay hoe ny dirikabo ny présidence manohana n'izany telma zany eo ambadiky telma zany dia irdry zany fa zany no nikitikitika ny eo amin'ny fitsarana io resaka raha vao resaka ady tany
na resaka ady mikasika an'izany telma zany raha vao mikasika an'izany intérêt an'izany olona izitra izany efa eo apototry ny fitondram-panjakana apototry ny filoham-pirenena ny olona misery mikarakara ny resaka communication zany iritra izany dia tsy ho tenenina ve zany ho fata-bahoaka zay nge mahafantatra an'izany ao anaty fitsarana zany tsisy tsy matahotra an'izany dirikabiny zany présidence zany ny mpitsara ao ny tompona andraikitra ao anatin'ny fitsarana hatrany anatin'ny ministère tsisy tsy malala an'izany fa amin'izao fotoana zao ny fantatra hoe na karoty na baton na kolikoly na pression amin'ny alalan'ny fahefana zay ihany ny zavatra misy fa ny malagasy zay tsy manana vola zay tsy manana ny enti-manana dia miaritra resy fotsiny rehefa tonga n'izany fitsarana zany mandeha any amin'ny domaine izy resaka kolikoly lasa ny olona fotsiny tany resaka misy tena hoe misy réseau an'izany fangalarana tanin'olona zany ary tena vita mavita manao mutation ara-dalàna tsy mandalo fitsarana fa tonga dia vita ao amin'ny domaine io domaine rehetrarehetra io zay resahana eran'ny Madagasikara ary misy mibénéficie an'izany resaka tany zany anisan'izany ndreo karahanareo misy malagasy koa zany fa misy réseau tena matsiravina tena hoe réseau ana mafia mihitsy taninao zao anananao titre borné alaina keriny zao fotsiny fitondram-panjakana koa ke anisan'ny manao an'izany misy tany titre borné amin'ny orinasa zay ananany olana tsy resaka tikotsika tsy resaka orinasa zay manelingelina fitondram-panjakana alaina keriny fotsiny zao dia zarainy amin'ny olona zay tia nomena azy na omena an'izay olona tia nomena azy zarazarainy ohatra ny kiaratry naivo zay le kiaratra maitso zay resaka fifamanora omaly zany fifamanora zany nafantarantsika ho any amin'ny faritra bakina karatra iny zany ny mpamatsy an'izany masomboly tena voafantina tsara zany resaka ovy resaka vary resaka manao recherche zany resaka norvégianina zany tena ny manany maizy anazy zany fa gaga ny tena omaly hoe ay reto tanin'ny fifamanora ity fa misy 100 hektara no nalaina ho zarazaraina ohatra ny kiaratry naivo ity mbola isy fotoana iresantsika an'izany satria famitehana an'izany fifamanora zany zany filière laitière zany resaka ronono zany inge zany fifamanora zany nanana ny toerany misy azy any vakina karatra amin'izao mampalahelo anao rehefa makany faritra makany amin'ny Atsirabe iny eny amoron-dalana ny olona no mivarotra ronono amin'ny tavoahangy amin'izao tsisy manangona ronono intsony satria tsy eo tsony le triple tsy eo tsony le orinasa tiko zay nanangona n'ireny vokatra reny mipotehany reny ary mbola teneniko teo hoe misy réseau fangalarana tany na ara-tany ara-dalàna ary zao na tan'olon-tsotra io na n'orinasa io manao didiko fe lehibe zany le jadony zany malagasy malagasy ara-mo mifanenjika ka hoana ny anajany vahiny malagasy zay le zavatra resahana ary tiana resahana hoe tena conscientisation sensibilisation tsika tsirairay ho tonga saina ahiratra amin'ny masotsika rehetra io fa tsy mionona fotsiny hoe efa misy andry maître hianatra amin'ny teny ao dia faly fotsiny mihaino zareo nefa misy andry député fidèle amin'ny teny ao dia faly mihaino anazy misy efa misy any namana Guy Maxime sy Zokobe Ndrenjato ao dia faly mihaino anazy tsy ampy zany le miara-manonja averintsika eto le miara-manonja tsy izay rerany manonja fa ianareo any trano anareo mijery ianareo rehetra zay mpanohana ry panohana fa tsy panohina ianareo panohananay isorana lalandava satria ianareo nge no mamena ny information ihany koa misy matahotra hoe avoka risery fa zahay no masa fa zay koa efa miteny hoe rehefa manana an'le preuve ara-dalàna tsika dia zay zay vao mamoaka an'izay information eto fa tsy hoe zay azonay rehetrarehetra mahazo message dia zao ny resahany ihany tonga dia resahany eto manao recoupement zahay dia mahazo an'le preuve ara-dalàna fa tsy hoe zay tiana tenenina eto koa dia tenenina eto tsy mamono teny tsika ary tsy mamono tena satria ny hafa tadidio tsara fa miandrikendry-tohana fotsiny anenjehana sy anagadrana tsika tsy azo n'izany velam-pandrika zany miandry any hoe flagrant délit misy le teny latsaka fotsiny eto fa ny zavatra nataon'ireo olona reo nge tamin'ny fotoanandro ny pira noho ny zavatra mitrangy tamin'izany hienjana be tamin'izany
Zany radio de mille collines nataon'ry ministra serasera tamin'izany enjana zany e mbola mitady an'ireny orona peo reny tsika manangona an'ireny dia alefatsika ohatra n'ireny nanaovana tamin'ny maly fakomaly sy tamin'ny fotoana rehetrarehetra reny manana an'izany zay le avantage ny teknôlôjia sy fananana an'izany archive zany misy olona miteny hafa koa na filoam-pirenena amin'izao fotoana zao na ny olona hafa averitsika zany rehefa ny fotoana mamety anazy daholo fa ny fotoana mandeha ihany a efa mihoatra kely indray androany toy isitsika fotoana manaraka indray fa zay no nanjara teniko androany a somary fohifohy satria zay no azo nentina aloha androany ho antsika rehetra any an-trano rehetra any a dia mirary soa mirary ny tsara foana ary dia samy tahin'Andriamanitra tsika kopakopa tanana veloma finaritra indray